Tompolasy tompovavy anterina ny arabo mba mipirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'ity andro alakamisy ity. Andro vaovao alakamisy 7 Jona 13 sy 2 sorantsika ilay naharino ny nanomezany an'izay andro izay satria raha tsy teo ny fitantanana sy fitahiny tsy afaka hitafy sika eto amin'ny miara-manonja sy ny arahanao zany amin'ny MBS fahitalavitra MBS radio, ny Radio Mada, ny YouTube, ny Facebook ihany koa ka na ianao zany eto an-tanindrazana na ianao ny ampitan-dranomasina dia hananterana an'izay arahaba ho mba mipirarintso izay. Misy ny famakafakana sy ny fitondrana vaovao samy hafa fandalinana ny ireo lohahevitra izay notsongaina ao anatin'ity fandarantia ho avy eo ihany koa ny namana moa zany namana faniry Razafimanantany ho avy eo dia hiakatsehatra ihany koa amin'ny fanombohana ny fotoana aorianan'ny fanolorana ny tantsaha ny Tiko Madagasikara avy any amin'ny faritra aloatra Mangorana Tontoraexa no fahalalantsika azy efa elaela izy tsy teto fa manakambara tokoa amin'izany raharaha-pirenena izany. Eto aloha zany dia anterina ny arahaba manokana ho antsika malagasy, ho antsika teratany malagasy tamin'ny nahatratrarantsika ny fahatserovana, ny tsingerenan'ny namerenana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tamin'ny 20 Jona. Iny moa zany ny daty nolazaina fa hoe namerenana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara dia samy nanamarika an'izany ny vahoaka malagasy na ny teto an-tanindrazana na ny tany ampitan-dranomasina tany samy nanana ny fomba nanamariany ny 20 Jona. Mbola betsaka ny resaka azo atao momba an'izany hoe inona marina ny tena finosina izany fahaleovantena izany. Aty amin'ny 20 sy 2 tsika manahoana ny fiainan'ny malagasy ny hoe fahaleovantena inona ary le fahaleovantena ve vitan'ny afomanga sy ny tsinjatsinjaka sy ny mandindy sy mihinan-kanina fotsiny sa fahaleovantena mitaky andraikitra indrindra ho an'ny taranaka faramandimby fa tsy hoe mifety fotsiny dia zay dia vita. Be dia be ny zavatra azo resahana momba an'io fa dia na zany na tsy zany aloha dia nomariana izany 20 Jona izany. Ankoatran'izay ihany koa dia rabaina ihany koa ny havantsika silamo na ny musulman satria izay no nahatonga ny andro tsy fiasana omaly satria fotoana lehibe ho an'ny finoana silamo tamin'iny omaly iny izany ary dia tsy azo moditsita ny momba an'izay matoa hoe andro tsy fiasana izy fa nanapa-kevitra noraisan'ny mpitondra dia miara-mompo zany tsika tamin'ny havantsika silamo izay nanamariana ny antsoina hoe Eid el Kabir, Eid ul Adha, Tabaski dia fête du sacrifice zany nilazana ny io fotoana manokana io zany ary dia anisan'ny fotoana izay miavaka ho an'ny silamo zay dia samy nanamarika an'izany daholo. Ny silamo maneran-tany ao anatin'izany, ny musulman eto Madagasikara dia niara-niatrika an'izany ny rehetra. Ka ny fandarantsika moa zany tamin'ny zoma no nisy farany dia somary tsy nisy satria teo ny 20 Jona teo ihany koa ny fety manokana ho an'ny silamo dia tonga dia tambatra tao izay rehetra izay dia anio indray tsika no miaraka eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny Radio Mada sy ny MBS. Inona ny zavatra azo ambara be dia be ny zavatra azo ambara. Tena goavana aloha izay tsy maintsy mbola ho resahana ihany, tsy hoe resahana ihany fa tena ho resahana momba ny kongresy nasionaly ny Tiko Madagasikara. Hitantsika tsara fa nisy ny kongresy paritra izay natao zany arak'izany hoe kongresy paritra zany faritra maro no nanatanterahana ny kongresy paritra, tsy hoe kongresy paritra dia hoe tenenina fotsiny. Teo ihany koa fionambe ohatran'le teny aminay teny avaratrany zao iny fionambe fa misy ny kongresy paritra dia hitantsika tsara ny zavatra anseho mitarika an'izany hatrany ny filoha nasionaly ny Tiko Madagasikara, ny filoham-panorona ny président Marc Ravalomanana ary ao anatin'ireny kongresy paritra ireny no isina fekefitra
ary andrenesana sy ahitana ny toejavatra zay enan'ny olona any amin'ny rehetrarehetra any satria ny faritra tsirairay tompoko dia samy manana ny maizy azy, samy manana ny problemany, samy manana ny fiainany, samy manana ny tadiaviny, fa ny raisana dia fahantrana. Ino ny raisana iny? Fahantrana sy ny hoe tena fahasairanana, tena lalina de lalina de lalina, ary itsika moa zany zao tsy lazain'ny olona ntsony any ivelany any hoe mahantra na hoe pauvre, zany rehefa mahamenatra, fa efa hoe vulnérable, zany tena hoe voakitiana zany raha olombelona vao hoe tsy mpindina kely tonga de mitsingidina. Zay no amaritan'ny olona any Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha hoe tena ny olombelona de hoe faharofy, tena hoe malemy tena tsy izy tsony, fa tena hoe malemy, efa tena dikan'izany eny mba vahoana amin'ny fahafatesana ny dikan'izany re olona sao de tsy fantatsika. Zay le hoe vulnérable, tena hoe tena marefo, tsy pauvre tso fa tena hoe marefo zany tsika, dia izay no ilazany ny olona any ivelany any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka zany rehetra zany dia tsy maintsy resahana avokoa ny aty amin'ny androm-panjakana, ao amin'ny aty amin'ny meram-pirenena ao zany zao de hoe efa nisy le tokony fasiafasy fanatrehana teo amin'ny gouvernemanta sy ny aty amin'ny meram-pirenena fa efa nampanao lalàna, dia sambrabasy moa zany dia tsy tanteraka moa izy iny tany amin'ny voalondohan'ny jona tany, fa hoe tsisy tao ny député, ny bureau permanent, ny bureau maharitra, tsy tao ny filohan'ny aty amin'ny meram-pirenena ihany koa, nananale ny fanjevonjevo tao zany le programme de tsy totosa, fa hoe am'izao zany de hoe fantokany ny mason'ny mpanara-baovao, fa zao le izy hoe fasiafasy eo amin'ny aty amin'ny meram-pirenena sy ny gouvernemanta. Inona moa zany no andrasana am'zany? Inona no andrasana am'zany zany am'izao fotoana izao? Fa de tenenina aloha hoe fifanatrehana de fifanatrehana hitondra inona? Atsy ambadika atsy koa ny bureau permanent, ny assemblée kotrokotrofan'ny sasany ihany koa. Ahoana koa ny efa rahan'io? Misy zavatra be dehibe zany, ina moa le hoe kotrokotrofana de hotsokotsonina, raha atao caricature le izy tontolo raika de hotsokotsonina ma hoe alemy zany, dia tsy afaka natanteraka ntsony alay andraikitra ny hoe bureau maharitra. Inona daholo zany rehetrarehetra zany? Zany no mitranga. Ary raha hoe misy mifanatrehany eo amin'ny député sy ny membre gouvernemanta fa efa nampara-tanteraka, inona no andrasana am'zany? Fitaom-piasan'ny Rajoelina ny tefa ho tapitra raha ny tetiandro zany, dia eo aloha zany hoe ahoana, fa be dehibe ny fanontaniana zay mila valiny délestage, zao de miverina indray ny délestage, de le izy ve zany atao hoe vonjy tavanandro, ny raha ny teto Antananarivo sy manodidina aloha hoe resaka vonjy tavanandro ve zany le mba tsy nisy délestage aloha zany tamin'le fetin'ny fahaleovantena iny, satria raha nisy délestage teo tena sosotra ny olona manao fety ve de ataonao hoe tsisy jiro, tsisy herinaratra, de osirena de ay ve zany izy ty afaka atao ihany tsy mampisy délestage? Zay fahitan'ny olona azy tokony fetim-pirenena foana zany isanandro dia tsy sahan'zay tompon'andraikitra any manao an'le délestage, fa vao vita ny fetim-pirenena raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina de verina indray le délestage. Tamin'ny maraina zao efa tamin'ny 5 maraina vao nirehatra, fo zay tamin'ny 3 sasany maraina maizina be, mamoana ary zany ohatran'ny misy mandehandeha sy ny sisa fo, ampiretina ny jiro maty, tsy mandeha, nefa amin'ny alina ny tena ilana ny fahazavana, satria manjaka ny ratsy rehefa maizina, de maizikitroka ny andro ririnina, mangatsika be, maizom-bolana, maizikitroka tsisy hifankahitana, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Ho resahantsika io tsy fandriam-pahalemana io, satria tena manahirana ilay tsy fandriam-pahalemana, de ao moa milaza ny aminy hoe de ahoana moa zany reny tamin'ny 4 jona satria fetin'ny 10 alin-dà le izy akoatra hoe mafetin'ny fahaleovantena, de mandeha matso teny Mahamasina, tena mirijarija daholo ny 10 alin-dà malagasy miatrika an'izany 4 jona zany. Fa inona le andraikitra?
inona lay andraiky tafo-bahoaka ny anaran'ny mpitandro filaminana eto amintsika. Tafo-bahoaka, raha hoe tafika izany de hoe tafo-bahoaka, mpitandro filaminana de samy manana andraiky ny polisy, zandary, miaramila. Fa io dia miankina amin'ny politika mpanjakana. Miankina amin'ny politika mpanjakana ny folantako ny tsy afaka manao, tsy afaka ny anao magia e. Inona moa no ataony eo? Hoe fetim-pirenena de hoe ohatran'izy de hoe manao matso sy ny sisa sy ny sisa. De inona hitany olona de hoe tao mirijarijà be, haitsika manana an'izao, haitsika manana an'izao. Fa ny kidnapina ry loatra ry ohatra mbola mandeha, tsy hoe ohatra mbola mitabataba ny olona any mbola manjaka ny kidnapina ny vakitrano zany. Teny aminay teny zao de nisy ny taraina mihitsy fanena taminay indimy tao anatiny atao hoe 2 volana latsaka, indimy le tokantrano misy mamaky foana amin'ny alina, de misy very foana, de misy very. Manjaka ny alatra satria tsisy asa, manjaka ny alatra satria tsy mihinan-kanina, manjaka ny alatra satria any amin'ny zavatrafa no mahamaika ny mpitondra. Enjana ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia ao moa zany ny sasany mbola misy am'teny tena miezaka le fanjakana, miezaka kosa izy fa nareo mihitsy ny tena tsy mahita ahoana izao iaraha mahita zao ny fahasarana ko tsy mahita ahoana raha niezaka ny atao eo anivon'ny fitantanana ny firenena tsy ohatran'izao ny vokatra na ny résultat. Ko hoe fasefasan'ny gouvernemanta sy ny assemblée nationale amin'ny akapobeny aloha, amin'ny akapobeny fomba fijerin'ny olona tsy de mahataitra ny olona le izy, tsy de mahataitra ny olona. Marina hoe solombavambahoaka ny eo amin'ny atemeram-pirenena, mantany izy zany sy ny sisa andraikin'izay hoe ahoana an'izao fanontaniana mila valiny, ka mila valiny de ahoana hovova ao anatin'ny 3 volana amin'ny famarana ny Andry Rajoelina ny fotoam-piasany ve ilay fanontaniana, satria tsy maintsy fitarainana ny be da be eo. Ahoana momba ny délestage tsy maintsy isy anontany an'izay, ahoana ny tsy fandriam-pahalema tsy maintsy misy anontany an'izay, ahoana ny lalana potika tsy misy fikojakojana nefa ny autorité ananina ry, ahoana ny resaka tontolon'ny sosialy, zao ny ankizy atrika fanadinana efa vita ny CP, ho avy amin'ny BEPS, ho avy amin'ny BAC, dia délestage, de ny ankizy tokony hanao révision, ahoana ny resaka vacation mbola misy tsy voaloha. Misy hoe naloha ihany teo alohatra ny dinganina, zany ny tenenin'ny mpampianatra ny tantarany taminay zany, ny dinganina ane le izy, nisy ny dinganina mbola misy tsy azo. Olana daholo izany rehetrarehetra izany, nakaiza ny vola. Ahoana ny resaka hiatrehana fifidianana, ny fivorian'ny atemeram-pirenena efa ho tapitra, de ahoana zany le vola anaovana an'le fanatanterahana ny fifidianana satria sazy tiany fahefanam-panatanteraka na ny exécutif no atao. 4 miliara marina le izy, be da be. Ahoana ny fisoratan'ny olona any anatin'ny lisam-pifidianana. Zao mialohany tonga de andraisantsika ny tonton Raex, zao misy mitaraina, boribory tany fahatelo. Dia hoe nanoratra zany le olona tam'le carnet an'le CENI de nanoratra de voasoratra zany. De tao aorianan'izay de nandeha nanamarina ny momba azy tao anatin'ny lisam-pifidianana fa satria any amin'ny fokotany iny le talohan'le 2 Mai, satria tamin'ireny le mivoizana hoe andana fa amin'ny 2 Mai ny farafisoratana anarana. Nandeha ny MBS ny tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana ny tena mivoy an'izany de nahenao an'iny olona de nandeha nanamarina ny momba azy. Tsy tao, de lasa indray nanoratra indray taloha amin'ny 2 Mai nanoratra. De rehefa nanoratra de mena ohatran'ny taratasy kely zay, tsisy fitomboka tsisy nino, ty zany. Dia nandeha ny fotoana, le olona zany nananteny hoe fa ao, niverina fa androany hoe andao hoe ho jerena indrem-pandeha. Hoe tena ao marina ve satria le izy mbola nitarina indray zany le fisoratana ny anarana indray fa tsy 3 Mai indray fa mbola nitarina tamin'ny jolay izy voalohandohan'ny jolay eo mbola nitarina de niverina nakany amin'ny fokotany indray, mbola tsy tao ihany, efa fanindrony mbola tsy tao ihany.
telo mianaka ao anatina tokantrano anankiray, fa inona ary zany, ary ireo olon'ireo olona izay fantatra ary tsy miafina fa resy lahatra amin'ny politika ny président Marc Ravalomanana. Zay le izy aloha, tsy de hoe fandry finjavatra ve zany ozy ianao, kalizy eny mba misy anina kely any latsaka kely, tsy mitombony zany rangahatya ozy ny olona. Tamin'ny voalohany izy efa nanamana de hoe tsy ao de nanoratra, verina izy nanamana, mbola tsy ao ihany, zava-misy zany nefa nyseniery tamin'le niona tamin'ny mpanao politika hoe anao zay ho afa mihitsy matokisonareo sy zany no zatra itsy de ho hitantsika eo de nanoratra indray le olona, sady nalainy sary. Ny teknôlôzia koa moa zao fa mandroso be de be, manana telefônina afaka maka sary, de raikitra amin'izay ny kitabataba atao amin'le fokotany, tabataba fifamaliana izy de le tao amin'ny fokotany ny alabalaka, tsy tiany ohatsy izy ny tao amin'ny fokotany zay manoratra fa nalefa any amin'ny senitany de ny avany ray mandefa aty de mijery eo nareo ny momba anareo ao, de mijery de tsy tao fandrono, mbola tsy tao ihany, de inona moa zany fa na zany na tsy zany aloha dia manao ny andraiky ny olom-pirenena rehefa misy raha teo ny fanentanana moa zany izay atao, fa de ny andraikitra amin'ny olom-pirenena de atao ihany, na de misy aza ny hoe mamilivily sy tsy te hoe tsy te hiatrika ny tena atao hoe fahamarinana, zay ne le izy ka mandeha ny hoe iza ny tena matahotra fifidianana, reo mpanohatra eo anie ny tena matahotra fifidianana ozany sasany, matahotra fifidianana ve mpanohatra de anetana ny olona isoratra narana any amin'ny lisy-pifidianana, raha izay no fandehany. Raha matahotra fifidianana ny mpanohatra, tsy misy andany andro, tsy misy andany fotoana amin'ny fanentanana ny olona isoratra ny anatin'ny lisy-pifidianana. Ary le sasan'izay miteny hoe reo mpanohatra reo matahotra fifidianana, nareo le miteny an'izany indrindra ve inona mba nataonareo zany anentanana ny olona mba ao anatin'ny lisy-pifidianana, sa izy ity tenitenenina fotsiny, sa fa misy ketrika hafa ny ambadimbadika any, zay ne le izy io de tsaraina amin'ny fihetsiky ny olona isan'andro sy anandro sanandro, amin'ny fihetsiky ny atoky politika isan'andro sanandro. Ny tiako Madagasikara, amin'ny tetay Madagasikara, ny tim manao congrès paritra, manao feonambesy ny sisa, manentana ny olona ao anatin'ny lisy-pifidianana sakatsakanana, sasany manao fety, manao zay namandika hoitrina zay ataony ihany, manao tombola, akalamanjana tsisy mitabataba, tsisy manelingelina. Tiako Madagasikara mandeha ary ohatran'le farany teo zao tany Antsirabe de reny ve de mba mety, reny ve de mba mety, ary hitan'izao tontolo zao le izy, ary raha vao hitan'izao tontolo zao le izy tonga de mandeha ny feo avany hoe ataon'ny olona fomba fiteny diplomatika, ataon'ny olona fomba fiteny mihaja hoe ny faneho-kevitra de tokony alalaka, ny atoky politika de tokony alalaka izy manao ny andraikiny amin'ny mahatoky politika azy. Misy fefene io zay le hoe ny andraikitra mahatoky politika zay fa raha ohatra hoe tsy nilaina ny atoky politika de tokony misy lalàna milaza an'izay zany hoe tsy mila atoky politika zany, na hoe atoky politika ray ihany, ohatra ny any Korea avaratra, nga any Korea avaratra misy miteny zany, na ny internet na ninona voafetra, fa tena hoe jadona zany, tena hoe pirofo mitohaka amin'ny tenany, mitohaka amin'ny tendany, ka io zany rehefa be loatra le ketrika hafahafa any ambadibadika any de zay miketrika an'izany, zay mieritreritra an'izany any tsy maintsy ifoterany. Zao ngia Poutine sahirana mihitsy zao Vladimir Poutine, mety itenareo inona ny idiran'izany, mba tsara fanaraka ny zava-misy satria ozy ny Wagner hoe zay tsy ara-iasa aminao intsony, ary mifanao taimbava, tena manao vava be, tena enjana be, le filohan'le paramilitaire Wagner de hoe tena mifanao elahy mihitsy amin'ny filoha Rosianina, de aloara fa ifampitady ozy ny filoha Rosianina tsy an'le Wagner, de ozy le lehibe an'le Wagner ihany koa atsy hoe zay ray vizana aloha, fa nareo tsy mahay nininina, zany nataon'le Wagner, zany ary mbola fiteny mihajahaja, fa mbola maherihery kokoa noho izay, nareo tsy mahay nininina, mantseny Kremlin io, de sahirana ny vahoaka Rosianina amin'izao fotoana izao satria nga Poutine dia manao dido,
raha ohatra izy ane ka hoe andao ry fampiresaka tsy misy antahan'izany eo fa rehefa ny mpitondra no manao ny didohany no manao ny didohany hoe rehefa zay de zay kanefa tsy mifanaraka amin'ny tena hoe opinion publique fa manderery ihany de tsy maintsy izy ihany ny fiterana iny vakinerany hoe tena namany be mihitsy zao ny firenena afrikanina zay miara-miasa amin'ny vakinera de point d'interrogation zay le hoe mila fifehezany ty resaka politika ty na ny anatiny na ny any ivelany fa tsy entina amin'ny hoe resaka hoe kitaitaitra fotsiny hoe za zao ny eto de anao zay tiako atao fa mba hijereo tsara lay fandehany zay no tsy maintsy napetraka moa zany ty ampiantoana ka dia tsy maintsy noresahany zay lafinjavatra vitsivitsy zay fa resaka hoe fahaleovatena moa mbola horesahantsika iny fa tena mbola goavana be io mbola goavana be de nisy an'le terazay koa no vaovao anankiray koa tena songatana hoe nisy an'lay tera tamin'ny frantsay moa zany le voaheloka le hoe asa terivozina tamin'ny raharaha le hoe fikasana amoniny filoham-pirenena malagasy de inona no nitranga hoe anetseva efa tsy antsony izy zany fa hoe noho ny fisininy hoe fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy fanjakana frantsay dia afaka manohy zay le fomba fiteny afaka manohy ny saziny any Frantsa ilay teratany frantsay sa izy io zany efa fifanarahana teo amin'ny firenena roa toto efa hatrany amin'ny taona enimpolo sy 900 tany tany amin'ny taona enimpolo tany efa nisiny zay fifanarahana zay dia efa tsy any tsy efatsony zany teratany frantsay io efa lasa be dehibe ny faneho-kevitra momba zany de ahoany zany de tena manohy saza ve izy any Frantsa za tonga de natao fotsiny zay elany eto Madagasikara de mba ahoana ny teratany malagasy rehefa mba misy mihidy any ivelany any mba misy mpijery ve sy fangaro efa frantsay de zao fa zao mantsy tamin'io le raharaha io dia tena nikotrokotrova député le tena le maherihery fiatsika no atao hoe nandondona nikotrokotroka mafy ny gouvernementany Ramatoa Elisabeth Borne sy ny fitondran'ny Emmanuel Macron hoe any Madagasikara misy teratany frantsay oatra zao ary ny tena voizin'le fianakaviany de nisy fikambanana forona tapika zany hoe le tena condition any amin'le fonjany Madagasikara mihitsy eny tena ohatrany tena tsy mendrika amin'ny maha olona zany no voiziny tany dia ry ny député an'ry Jean-Luc Mélenchon ry Marine Le Pen le tena pitrifany le pitrifana any Frantsa ny tena nanakotrokotroka an'io zavatra io dia nandeha ny resaka avoleta zany nandeha ny resaka avoleta de io fa tsy eto Madagasikara tsony lay teratany frantsay fa lazaina zany hoe anohy ny saziny any Frantsa de zao ny fanamarena hoe iza moa ny azo antoka hoe tena anohy ny saziny izy sa hoe tena atao fotsiny zay elany eto zany satria araka raha hoe ny lecture diplomatika amin'ny toe-javatra ohatranytony de hoe hoan'ny mpitondra eto Madagasikara zany de lasa manelotselona ny atao hoe ny fiainam-pirenena malagasy ny fisininy raharaha tahaka an'ity satria ny any Frantsa mikotrokotroka be tsy ny eo amin'ny exécutif ihany tsy eo amin'ny gouvernementany Elisabeth Borne fa hatrarian'ny mpanao lalàna ary ny député frantsay rehefa hiteny tena manitsinitsy mihitsy tsisy akisango mihitsy ao mampalahelo mihitsy mijery ny Ramatoa Elisabeth Borne prime ministre frantsay rehefa fasefasy fa tena tsisy akitsitsy mihitsy indrindra moa reto le pitrifana an'ry ekipandry Marine Le Pen sy Jean-Luc Mélenchon reto reo zao ny tena pitrifanao mantsy fa tena masika mihitsy ny fitenin'ny député zany de io affaire io anisan'ny voakotaba tao dia zao zany no nefa raniny ilay izy zany de zay zany no zavatra nisy aloha de anjaratsika no mandinika an'izany inona zany manahoantsika malagasy manoloana an'izany marina hoe misy fiaraha-miasa eo amin'ny firenena malagasy ny firenena frantsay rehefa mitranga ny toe-javatra tahaka an'izao fa na zany na tsy zany
tena hoe fahaleovatena ve zany ty resaky ty sa ahoana? Fahaleovatena makaiza ary na irando aza Georges Andriamanantena mpanoratra dia nametra-panontaniana efa tam'izany a hoe fahaleovatena ahoana? Fahaleovatena ahoana? Valiny de tsotra. Le fahaleovatena tompoko mitaky andraikitra, ary le fahaleovatena ho an'izay manana andraikitra io a, io koa akory tsy hoe ailika amin'ny mpitondra fotsiny fa ho an'izay manana andraikitra rehetrarehetrarehetra ny fahaleovatena dia mitaky andraikitra. Raha vao ohatra ianao hoe olom-pirenena, fa raha ohatra ianao hoe fahaleovatena nefa mbola saribak'olom-bazaha dia tsy ao zany e, tsy ao zany. Raha fahaleovatena ara-toe-karena aloha eto ambonin'ny tany dia tsy misy zay, satria mifampiankina daholo io. Tsy velona ny Amerikanina raha tsy misy ny Aziatika, tsy velona ny Aziatika raha tsy misy ny Afrika, tsy velona ny Europeanina raha tsy misy ny Afrika, tsy velona ny firenena anankiray ao a Eropa ao ohatra hoe Frantsa raha tsy misy mivondrona Europeanina, tsy velona ny Amerika Latina raha tsy misy ny États-Unis, tsy velona ny Canada raha tsy misy an'izao. Amin'ny resaka faritra masana mifamelona izao tontolo izao, lesona ny ampianarana zany. Fa le fahaleovatena le hoe tena le hoe maizy ianao kosa fiandrianam-pirenena, maizy ianao amin'ny maha-repoblika anao zany raha hoe ianao a hoe malagasy hoe mahaleo tena amin'ny resaka rafitra sy ny sisa sy ny sisa, misy ane zavatra hoe tena anao mihitsy e. Ohatra ny fiaina-tokantrano io nareo mivady ihany no lehibe ny tokantranonareo, fa raha vao hidikidirany rafozana, raha vao hidikidirany zanakanabavy, raha vao hidikidirany anina mikorotana io. Fa tena hoe tokantrano mahaleo tena. Dia ohatr'izay ihany koa le firenena amin'ny lafiny anankiray tokony hoe mahaleo tena tsara, mahaleo tena amin'izay lafin'izay a, fa tsy hidirantsika ny lafin'ny toe-karena. Kanefa itsika le lazaina mahaleo tena no lasa mitseriritra ny any ivelany, na any amin'ny kolotsaina io, na any amin'inona io, na any amin'io, maimaika fotsiny tsika. Dia tsy ho tafavoaka mihitsy dia tenitenenina fotsiny le hoe mahaleo tena, fa enao le tononona mahaleo tena no mitseriritra ny any ivelany. Nefa ny any ivelany ane tena mitseriritra atsika fa tsy tsapatsika ny hoe mahatsara, ny tena hoe mahamanja an'ilay Madagasikara. Tsika aloha mila mahatsapa an'izay. Zay vao miteniteneny hoe mahaleo tena io, mahaleo tena tonontononina fotsiny. Nefa ianao zany zao a aisa mahaleo tena ve ianao dia mivahiny no tena mifeny toe-karena amin'izao fotoana izao. Raha tsy resaka hoe banky, resaka lasantsy, esansa, gazoal, soatran'izany. Aiza amin'ny malagasy tenitsika hoe jirama. Mahaleo tena ve zao ny jirama ary? Mahaleo tena ve ny jirama? Mahaleo tena ve? Le anarana malagasy tena mazava be a. Fa rehefa jerenao ny ao anaty atiny ao, ato misy société ina zao le nitakitrosa farany teo, le inona ny anaran'iny, takitrosa tamin'ny jirama iny, tsy mahaleo tena zany. Fa raha ohatra kosa hoe resam-pitantanana sy hoe maha-malagasy ny malagasy, iny kosa tsy tokony hitikidirany avy any ivelany. Fa itsika ny mamela ny avy any ivelany, dia miditra ny olona ko ianao mianahanako, mialatsiny fa ianao mianahana. Tsy resahantsika intsony le resaka hoe fitsiriritana ny any ivelany hoe za mba teo frantsay resaka nationalité, resaka lava be. Iny fanapa-kevitry ny tsirairay fa na zany na tsy zany amin'ny maha-malagasy ny malagasy dia mila sarotiny isika, mba mila sary-piaro amin'izany hoe malagasy. Jereo zao reny mibare le tranona farany teo hoe soatran'izany samy mba zesizesita daholo. Zao mibandy kely malagasy hoe nanao an'ity le tournoi-na baskety ity hoe resin'ny Frantsa izy le tamin'ny farany teo, fa mba tsara ny vokatra e, tsara ny vokatra, dia mba samy zesita daholo aty amin'ny tanàna. Zany hoe le malagasy zany manana ny maha-izy azy, fa itsika ny tsy mahay mikolokolo, fa mora dominy avy any ivelany, mitseriritra ny avy any ivelany. Dia mampalahelo dia zao le fanabeazana eto, beazina hitsiriritra ny any ivelany zanaka malagasy, Miami Paris fanga ny tanàna eto Madagasikara nga tsy mba milay, fa pitehana le izy. Ahoana raha ny tanàna any ivelany any madio be, faona ny eto amintsika no tsy mandeha. Soa ihany fa mba misy an'itony le fiaraha-miasa amin'ny any ivelany tony. Vondrona Europeanina zao tamin'ity jona ity 8 millions ohatriny nisy teo, 8 millions d'euros amin'le resaka hoe assainissement sy ny sisa, dia nisy omentsika, omena foana, dia mandray, dia manao sy le
fa aiza le tena maizy azy amin'ny malagasy le zavatra vita fotodrafitrasa nataony ny fitondrana teo aloha tsisy kojakojana amin'izao fotoana zao erenitrezy zao hoe aiza zao zay erenitrezy eo nefa le iny ty le fitaovana mavesatra fanambaran-dalina rehefa mipetrapetraka ny rehetrarehetra any aiza tsy hita zay fandehany de lasa manontany olona sao de ataony sasany ampiasainy any an-tranony any ary reny zavatra reny lasa manontany an'izany olona satria tsy hitan'izay vokatra eo ko de ny zava-misy eny ary raisitsika Tonton Raexa zay sady tiako Madagasikara izy no RMDM misy no filohan'ny fikambanana Tatsa izy no olom-pirenena izy kasikety be deaibe zany no entiny ka dia miarabanao Tonton Raexa natratra ny fety aloha fety ao fahaleovantena dia faly miarabanao Zokrina Rabe Mananjara ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika nomeny tompon'andro tonga amin'izao fotoana zao maro tokotra ny olona naniry zay mba te hahita ny fetim-pirenena iny te hanatrika an'izao sy hahita an'izao fandaharana manokana zao kanefa noho ny fitondran'Andriamanitra moa dia tsika zao no nomeny tompon'andro faharoa manarak'izay dia misaotra manokana koa an'ireo teknisianina ny maro samihafa atao anatin'ny télévision MBS sy ny radio Madasy ny sisa rehetrarehetra zay manaparitaka ny vaovao maneran-tany ny manarak'izay Zokrina Rabe Mananjara dia tsy adino manao andreo taranaka kokoa zay mangataka sy ny fianakaviana satria maro de maro tokotra izy ireo fa nazanona tsy zany tsy maintsy mba omentsika sehatra sy voninahitra kely kopakopa tanana ho andreo ankizy mianatra zay tena milofo Zokrina ary miezaka mafy amin'izany fianarana zay atao amin'ny ambaratonga ambony ao Ankatso zany ka dia kokoa anareo evatra miravavy ao Zoelina kely moa zay efa lasa nody any Antsianaka any i Saloya i Zavatsoa i Rosaline reo zany dia atao kokopa-tanana manokana mahereza mianatra ary milofosa fa ny fianarana ihany rankizy no lovatsy mifindra faharoa fahatelo manarak'izay dia hitodika kely ho any an-tanàna Zokrina Rabe Mananjara satria maro ireo namana ao mpivarikena ao ny mpivaro damba maro samihafa ao ianareo mpanao hôtely zay isan'andro mifampiresaka isika ary manana an'izany vaovao tsy ambaratelo sady mahafinaritra ny tolokevitra maro samihafa zay omenareo any tenanay dia anaovana kopakopa-tanana manokana ianareo reo fa de ho tafita ny afatra ary ho ampitaina eto ny afatra atao tsy misy latsaka zay toromarika sy torohevitra ho amenareo tsiraray avy zany kopakopa-tanana manokana koa anareo taxi moto ny taxi bisikileta na ny aty-pitandrefana izany na ny ampita-tsinanana indrindra ianareo coopérative ny coopérative ny Kofi Malaka raha samy sy rakiloha tsy ny karazany ny any Antanambe ny Anjara Transa ny Kofi Malaka ty atao madinika raha lava sy ny karazany dia kokoa satria zay moa ny fifampizarana sy ny toromarika zay namenareo any tena dia tsy atao latsaka fa ho ampitaina zay ka kopakopa-tanana daholo ho antsika mianakavy ny fianakaviana rehetra ny any Antsianaka sy ny eto Antananarivo zay angamba ny fiarabana manokana Zokrina Rabe Mananjara fa te hiditra kokoa zany amin'ny zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy mba tsy resahako manokana makasika ny faritra loatra mangory sy ny distrika Namparavaravola manoloana ny fahasairanana sy ny zavatra mianjady izay inina iatao makasika an'izao fanjakana zao eny ary de aloha resantsika ny resaka nasionaly aloha de aveo tsika miresaka ny any an-tanàna zany 20 jona nanamariana fahaleovan-tena fifanatrehan'ny député sy ny ny gouvernemanta zany délestage sy ny sisa za zany le raha nasionaly ny congrès national ny tiako Madagasikara io aloha congrès national ny tiako Madagasikara be de be ny congrès paritra efa natao ao na fahitany Tonton Raexa ny zay aloha le tontolon'ny satria nasionaly zany congrès nasionaly ny tiako Madagasikara amin'ny sabotsy izy io ny Magrotanjombato zany zay ny fandaharam-potoana dia eo alohatsika ao na fahitanao azy taoriana ny reny congrès national congrès paritra reny hitatsika zahatra ny sakatsakana ny fatafita ihany rary ny Zokrina Rabe Mananjara raha tonga zao ny vanim-potoana ho anaovan'ny tiako Madagasikara ny antoko tiako Madagasikara an'izay congrès
nasionaly zay eto Antananarivo zay satria nahoana moa no hoe rariny sy hitsiny raha hisy zay fionambe pirenena ho an'ny antoko tiako Madagasikara zay atao amagro Tanjombato eto Antananarivo. Nareo zao avany tanàna ny tonga ty mihitsy avy any an-tanàna zany Tontora Eksa sy ny ekipa ny Zokorina maro mbo tsy manonona sifra satria ny any an-dalana amintsika miteny zao mbola maro mbola avy any tonga amonjy an'io amin'ny sabotsy io zay ao amin'ny magro Tanjombato. Rariny loatra satria efa nisy ny ezaka nataon'ny membre bureau politika sy ny mpiaradia aminy izay nitarity ny président Marc Ravalomanana tao anatin'ny faritra 320 teto Madagasikara. Zany hoe nateo ary zany ny fisakatsakanana maro samihafa ny hery tsy manoatra ny fitondran'Andriamanitra amin'ilay fomba fiteny fa noho ny fitondran'Andriamanitra zava-mahery Zokorina Rabemananjara dia tanteraka président Marc Ravalomanana sy ny ekipa mpiaradia aminy any ny fitetezam-paritra tato anatin'ny faritany enina teto Madagasikara. Eny misy ihany ireo faritra zay hoe tahaka ny aloatra mangoro zany zay saika natao tamin'le 24 tsy raikitra le izy moa noho ny antony maro samihafa hoe fety ny andro sao de misy an'izao sao de misy an'izao efa fantatra le valiteniny atao mpitondra fanjakana tany an-tanàna dia nateo ary le hoe samy magao an-tanàna zay de nandefitra ny tompon'andraikitra sy izay mpikarakara mihitsy an'ilay hoe tokony ho isy ilay 24 tany an-tanàna fa nohon' zay fifandefierana zay zany dia tsy maintsy tonga amin'izao 1er juillet zao zany hoe any an-tanàna any an-tanàna antsika tiako Madagasikara ary eto zany de tiako tsindrina Zokorina Rabemananjara ilay tena tiako Madagasikara sao de hoe misy mieritreritra any hoe sao de zay zao sao de zay zao ampanetretena no iantsona sy ikonanareo rehetrarehetra hoe mitongava le retsy mitongava fa io 1er juillet io zany izay ataontsika ao amin'ny magro Tanjombato io zany no amehezana ilay fotikevitra sy ilay sosikevitra isam-paritra ao amin'ny antoko Zokorina goavana be mihitsy zany le isam-paritra iny isam-paritra satria atambatra iny zany ilay fitetezan'ny président Marc Ravalomanana tany anatin'ny faritra sy ny ekipany ilay hevitra ilay dony azo avy any zany ary nahita maso ny zavatra misy raha tsy teny fotsiny any hoe amin'ny ankapobeny ny fahasahiranany vahoaka malagasy isam-paritra de reny hevitra avy aminareo reny zany no entina ho aravina amin'ny voalohan'ny volana jolay zao amin'ny sabotsy eny zany ao amin'ny magro Tanjombato ka zay no anentanako atsika tiako Madagasikara entanina isam-paritra mba ho tonga iny mba fotoana andray andro le retsy ary efa vanim-potoana ny vakansa sy efa vitavita asa zany le gao an-tanàna Zokorina fa de matoky sy mino fa ho tonga ary ny mpizaika ary ho tonga ankafaliana satria eo na président Marc Ravalomanana. Goavana be zay somary raisiko kely le hoe tany amin'ny congrès paritra de nisy nahita ny zava-misy aloha ny délégation nantarihany président Marc Ravalomanana ary ny eno ihany koa reo etaeta sy faniriana tena miverina foana le izy Tontora Eksa le hoe miverena dada maty zay vonjeo zay tena zao zay fahasahiranana tsy anatsao fa enao ihany no mahavita an'io ho avy ny congrès nationaly ahoana ny feo an'ny aloatra mangoro manona zay raha ny feo ny vahoaka ny aloatra mangoro zay ifeheziny district raha zany ny teniny tany amin'ny faritra zay nalovana district 10 Andilamena ka hatrany Anosy Benala zay hoe efa lalovan'ny tena moa sy efa nisy ny feo maro samihafa fa incontournable ialako tsiny hoe tsy azo idivirana zay ngamba no madika tsy azo idivirana tsy azo idivirana tsy azo ialana tsy azo ialana zay mihitsy lizy Zokorina tsy azo idivirana tsy azo ialana raha zao fahasahiranana mangitsikitsoka zao no tsy maintsy amerenana amin'ny président Marc Ravalomanana amin'ny fanjakana zay ihany zany lalana tokana tsy feo an'ny Tontora Eksa zay fa feo ny vahoaka maro anisa ao anatin'ny district 10 mifehan'ny faritra loatra mangoro Zokorina Rabemananjara ka eto zany de manentana antsika mianakavy satria mbola tsy tara ary mbola manana fotoana antsika mianakavy vérifie ndre mandeha le lisy mpifidianany le anaranao le any amin'ny fokotany mihitsy satria lalana tokana ihany ny fifidianana ihany no afahantsika
miala am'ty fahasahiranana le teo zao rehefa le nitantaraiko teo fa fandrony le olona manao verification mbola tsy eo ihany efa fa karazana fanahininany zany zokorina arabe mananjara fa tsy amelana fa de nanoratra ndray le olona voalohany izy zany hoe manamarina tsy ao de miverina indray izy fandrony a de hoe tiandray ary mba hosoroato de mbola tsy eo ihany efa fanahinina satria Tananarivo ao a efa fantatra le tompona andraikitra zany hoe reto olona reto a efa tsy ho anisan'le ifidy andrakotona ifidy andrabe fa ifidy andrahanina de fanahinina mihitsy zany ka zay mahatonga na manentana antsika menakavy hoe mbola tsy tara le retsy fa na zany ara zava-mihitsy tsy kivy fa tsy maintsy miroso ny marina manko zokorina fisaka ny marina fisaka ny marina ary tsy maintsy mipotra ny marina fa zay maharitra vadinandrina ka zay zany no tiako resahana eto hoe le sika vahoaka mangetaeta zany faritra loatra mangoro zany mba tsy ilazako ny distrika laparafaravola zokorina raha tena tanteraka hoe antsakany sy andavany zany fifidianana zany tena za miteny aminareo fa tena mangetaeta ary mangetaeta ny fiverenany président Marc Ravalomanana ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy ho iaho satria mbo hita ihany eny amin'ny eno manjery amin'ny zavatra ny fampitambavao maro samihafa zay efa fa aingana de aingana fa tsy latsa-dany am'zany any distrika na Paravaravola ka moa miteny ny tanora moa zany zay le mitaraina zay ny maneho hevitra de hoe tena ataony amin'le fitenin'ny tanora tena tsisy fika mihitsy ty ry zalahy raha tsy tena averinao président Ravalomanana tena tsisy kiletsony ty efa ononareo miteny zany zaoko tsisy asako mahazo ny diplôma mirenireny fotsiny ny fandriam-pahalemana tsy misy fa le tanora tokony asa tsisy voly izy de manita-tsaina de lasa mamakitrano sy ny sisa zany resaka 4 jolay fahaleovan-tena mba nanaraka ihany moa zany tena tany an-tanàna tamin'ny alalan'ny télévision sy ny Facebook maro samihafa zokorina fa de nahita ndreny tany Mahamasina reny inona zao mba tena hoe nanaitra anareo tamin'le tany Mahamasina iny ny zavatra nanaitra ny tany an-tanàna nanaitra ny tany an-tanàna nanaitra ny tena tany an-tanàna zany de hoe hay ve misy an'ireto vatana maramila vatana polisy mirijarija ary manana fitaovana avolenta zay hoe mbo fa afaka ifampirantiana amin'ny enery zalavy any avelany manana an'izay a vatana maramila sy polisy zandarona zay a tsika malagasy kanefa amin'ny fotoana ohatran'ireny zany a de miselo izy hoe mandeha ny défilé mandeha ny adiady madinidinika fa am'le tena fotoana ilana anazy raha tsy laza fotsiny zany tena zokorina arabe mananjara ny distrika na Parafaravola commune Parafaravola mandeha ny kidnapping taria Samamia hatram'izao ve commune Samamia le taria Morarano vakaka moa le Andriamandery le maty taria Maromena le nisy roapolo lahy le nakan'le madama le ramatoa iny de non'lay toebatan'le madama angamba natampoko loatra de maty tany an-dalana moa le ramatoa zokorina arabe mananjara de napetrakerry zalahy tam'izao fa lay tao Samamy tao commune Samamy mandraky ty ny androany mianaka vonantony anankiray de rafozany anankiray samy vehivavy zany le olona roa mandraky ty ny androany zany mbola tsy hita ka zay zany no mampanontany tena hoe raha nahita tamin'ny télé zany hoe oale retsy raha reto zandarona polisy miaramila reto mba misy ny fizaran'ny tompona andraikitra maro samihafa mba alefa amin'iny faritra iny satria ny président république nefa fatany nahita tsara n'zay zany hoe fantany le tsy fandriam-pahalemana fa tsy hoe fantany io iny ampitandrefana sy ny ampita-tsinanana iny kanefa de akory ny atao fa zay moa zany ny zavatra misy zokorina arabe mananjara mefy ka eo moa ianao miteny hoe fahitan'le olona any lay fetim-pirenena zay natao tao Mahamasina zavatra misy koa ny zokorina raha satria nanaraka ho any tena tamin'ny alalan'ny Facebook sy ny eno manjery maro samihafa de nahita fa ny kolotsaina sy ny zavatra natao tao any saika resaka kolotsaina vahiny raha tsy teny fotsiny zao reny démonstration na kung-fu lasa vazany no vehivavy vazany izay no nitanay fa tsy haiko na sa misy any télé no jerena fa de zay nitanay kung-fu zany kolotsaina sinoa zany kolotsaina sinoa fa aiza le ara malagasy aiza ny moraingy zao maninona raha natao moraingy sy ny zavatra maro samihafa na de le défilé mpianatra fotsiny ary zokorina tany an-tanàna zao tsy ilazako hoe misy commune maromaro mpianatra de hita resy lahatra mihitsy asa de hita le hoe vakoka masotoavina mamalagasy no aseho amina fetim-pirenena ohatra reny fa tsy zavatra vahiny no voizina ao ampianarina le vahoaka malagasy tamina mpitondra fivana ohatrany nisy vahiny ohatra nisy pastera vaza frantsay misy an'le boakely mpihira tsy haiko nampandihy le zalany nandikandika teny teo
de ozy izy ny satria tsy tonton reriny mijery tele fa maro zany satria any salina rehefa zavatra ohatran'reny hoe mba miaraka eo zany sady mba ny moa fisotrosotrona zokorina e mba manalanala azy manaraka eo de manaraka petraka fa ahoana nga tsy isy pastera gasy le ty ao an-taninarivo ao nyto ohatran'ny pastera vazaha fa mandika telo le zalahy io zay zany le tenenyle gao an-tanàna zany zany hoe ao président nga de fa tsisy pastera gasy ao an-taninarivo ao fa ohatran'ny pastera vazany io tsy haina mivavaka izy io fa ohatran'ny misy fanentanana atao zany de hoe zavatra ny ainany mahafinaritra ana Madagasikara sy ny président etc ohatraohatran'izay moa zany le fahitanan'le izy zokorina fa iverianako le hoe fety national fety pirenena malagasy zany fety ny folo alin-da de tena natao le démonstration hoe reo zahay fa le fandraisana andraikitra hoe atraiza le fandraisana andraikitra nareo folo alin-da izay tandroko aro ny vozina iaro ny vahoaka sy ny fananana tsy zay nefa ny zavatra misy zokorina fa ny zavatra hita raha tsy ilaza fotsiny re ny zavatra natao ny congrestsika nataotsika tany Antsirabe reny ilay zandarona sy ny ekipany zay manao zavatra tena mamofady ary mamianatra tonga bakivaky izy le fomba fiteny sady marary mamianatra izy misy mibaiko lasa isaka zay manko azo zokorina hoe le fitondram-panjakana mihitsy tsy mametraka n'lay tafika sy le folo alin-da amy tokony izy mba tena hipetraka marina lay hoe ny folon-da malagasy sy ny zandarona maramila ny polisy de tena mba hipetraka lay hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananana tsy zay nefa ny zavatra misy fa lasa hiaro ny mpanao politika hiaro any président Marc Ravalomanana anoanoana sy hisakatsakana ny famorina olona zany hoe ny fanentanana angamba fa tsy famorina olona angamba ny malaza azy zokorina be mananjara fa hoe fanentanana ny vahoaka sy ny mpifidy sy ny mpiray-tanindrazana ahafantatra ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena de reny rehetrarehetra reny zany de atao zy hisakatsakanana atao zy hitsakatsakanana président Marc Ravalomanana mba tsy hantateraka kanefa zay anao tsy Andriamanitra fa noho ny fitondran'Andriamanitra zava-mahery engany ary mbola mangataka atsika menakavy fa tsy maintsy ho tanteraka le 1er juillet zay ataotsika ao Magoro Tanjombato amin'ny sabotsy mifakahita raha afaka pitso mifakahita ao Magoro Tanjombato congrès national tiako Madagasikara rehefa congrès national man zany de misy feikevitra mivoaka zany avondrona daholo ny tany amin'ny congrès paritra rehetrarehetra tany de lina ihany keo ny olona amin'ny hoe tena zay hoambaran'ny flot national nytiako Madagasikara président Marc Ravalomanana manona n'reny etaeta faniriana hoe tena verena mihitsy ianao fitondrana sy ny sisa fa misy andraikitry ny olo-pirenena tonton Raix ny andraikitry ny olo-pirenena manoloana ny zavatra zay nga mba zokorina satria tsy vitany hoe resaka mba tsy hoe ny vahoaka malagasy fihetsem-po fotsiny fihetsem-po na hoe tondratondraka voninkazo fa ny zavatra tena angatahana zany angatanay tiako Madagasikara angatahany olo-pirenena amin'ny mavahoaka malagasy de ny anaovan'ny président Marc Ravalomanana déclaration officielle hoe ilasako fidina amin'ny fifidianana 3 zay atao amin'ny 9 novambra ka hatramin'ny 20 desambra raha misy zay moa no teneniny seny hatramin'ny 20 desambra raha misy ny deuxième tour kanefa raha zao zavatra hita sary mitranga zany manoloana ny fiainam-pirenena zay zany ny tena andrasan'ny olona zay ny andrasan'ny olona ary raha ohatran'nay tiako Madagasikara zay fondateur tiako Madagasikara mihitsy zokorina be mananjara de sanay ny teny sy milaza fa hoe raha tena tanteraka amin'ny antsakany sy andavany zany fifidianana zany tsy misy deuxième tour lany président Marc Ravalomanana premier tour satria zany tsy kisendrasendra tsy hoe ho resaka ho atao fotsiny fa ny réalité ny compte zokorina sy ny traikafa fanaovana politika eto amin'ity firenena ty zany hoe raha refesina amina mietatra zany ny fitondrana fanjakana ny fandimby teo raha navita 10 metatra na 12 metatra ny anankiray surtout zao fanjakana zao tena misy lastika any amin'ny 100 metatra 20 metatra raha atao ny fanoharana sy ny fandrefesana raha resaka metatra ka zay no mahatonga anay masamy teny ary masamy laza hoe alefaso ary le fifidianana ny zavatra mampalahelo zokorina sady mamianatra ihany koa zany hoe ny fifidianana ataotsika eto amin'ny tany sy firenena zany maneran-tany zany tsy mbola nahita hoe ny mpitondra fivavana ny FFKM ilatsaka naramaso an'ity fifidianana ndray mitoraka ty mampalahelo zavatra ohatran'izany eto aloha de mitoraka voninkazo ny FFKM satria manana fanetretena sy mipetraka amin'ny maray aman-dreny azy
tena mipetraka maray aman-dreny ka ny FFKM tsy afaka ny angina fotsiny manoloana nyity zavatra tsy matory eo ray aman-dreny mpitondra fivavahana reo zokorina rabe mananjara mahatsapa sy mahita hoe aloha ho idina ary jery fotony satria tonga tany amparafara vola ny FFKM zokorina ny solotenandreo nanao kongresy régional ohatra voaingana izay voaingana izay nisy ny atao hoe aloatra volamena zany hoe zay zany le faritany hoe ahoana aloatra volamena zay zany le hoe tonga tany ny FFKM tonga tany ny FFKM sy ny mpiaradia aminy namory ny mpanao politika sy ny société civile sy ny ray aman-dreny tao an-tanàna nakahevitra de inona songadina de ny zavatra ny songadina tamin'izany moa de resy lahatra zareo hoe maromaro moa zany le loha hevitra tao fa de hoe ny fahitanareo mpanao politika ty amin'ny faritra ianareo société civile manoloana ny toedra raha-pirenena misy am'izao fotoana zao mandraisandraikitra ozy mandraisandraikitra ary teory zareo zany no nilaza hoe ny mpitondra fivavahana amin'ny alalan'ny FFKM de hiditra anaramaso ny fifidianana rehetra zay atao amin'ity fifidianana 3 zavatra ohatran'zany ngamba zokorina efa mitsangana koa mantsy le hoe andromaso FFKM andromaso ny FFKM tsy vao zao zany fa efa satria fambolana maro zay nisy iny io raha tsy laza fotsiny aho zany manerana ny fokotany misy roa alina eto Madagasikara fokotany ho iaho aiza moa ny tany tsy misy fokotany tsy misy fiangonana tsy maintsy tsy misy fiangonana dolo reny commune sy fokotany maro samy hafa reny ary misy ratsa mangaika ny FFKM loterana FJKM katolika anglikana zay ny efatra fiangonana efatra reo moa zany no mitambatra ao anatin'izay mpitondra fivavahana zay ka eto zany mamerina an'le resako teo aloha teo zokorina hoe mangetaeta tsy nytiako Madagasikara rery any fa ny vahoaka malagasy mba iverena ny président Marc Ravalomanana eo amin'ny fanjakana satria zay ihany hoa ny lalana tokana tsy azo hidivirana iavotany reto olona sahirana reto sika anie zao zokorina tsy sahirana tsony fa mitrosona amin'ny tany mandady mitrosona amin'ny tany ny rehefa tsy tafatsangana tso zany olombelona fa tena zavatra hita zokorina ny sasany manao ori ora oera ry amamasina hita amin'ny sary ny sasany mitsindroka anaty baka ordira etsenosy mampalahelo zavatra ohatran'zany ny sasany efa samy raha malagasy samy tera-tany teto de maninona sasany miedinedina amina 4 sy ny zavatra tsy hoe fialonana akory fa mba tokony lanjalanjaina ihany lanjalanjaina ihany le fiainana maha olombelona eto amin'ny tany sy ny firenena lanjalanjaina de eo zany moa samy manany atao hoe ny eritreriny manoloana n'lay zavy misy fa tena efa raha ty misy eto Madagasikara ty ndao tsika resaka kely ny any tanàna fa natsidika eo ihany hoe mbola manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ankidinapinina mbola mitoy hatramin'izao akoatran'izay ihany koa ny fahasahiranana ny taoniena be eo ny vokabary hono aloha zay aloha ny enonay aty fa inareo sady ianao tatsa ny ena be ny vokabary fanjakana moa zany reny hoe manafatra vary sinsisa tokony ho zany ve le izy tokony ho zany ve ny zava-misy mampalahelo le zavatra misy zokorina satria zavatra misy anie zany zao ny fantapoko fatapirenena de hoe zany distrika namparafara vola faritra loatra mangoro zany sombotra Madagasikara zay zany hoe ohatrany hoe teny filamatra le hoe distrika namparafara vola sombotra Madagasikara amin'ny alalany vokabary tsy zany tsony ny zavatra misy zokorina zao fa lasa zany distrika namparafara vola zany faritra loatra mangoro zany lasa vatsina stock tampon mampalahelo ane zany lasa mihinana stock tampon mampalahelo zany ny any amin'ny sombotra Madagasikara sombotra Madagasikara mihinana stock tampon am'izao fotoana zao tena tsy mety zany ny tiako resahana amin'ny mafilohana fikambanana fikambanana tatsamy avy tena ny tenanay ndray zokorina de ampanetetena no iresahana eto fa latsaka ny vokatra zany ny ena eo amin'ny 300 eo ny vokatra makalioka sy ny tsemaka sy ny varina ambolena tamin'ity taona 2 sy 3 sy 4 ina moa le hoe tsemaka akoatran'le makalioka karazana vary ohatra ny any any ny tena misy an'io le tsemaka ny tsemaka ny vary tsemaka sy ny vary makalioka zany reo zany nataotsika hoe rudelix natao hoe vary tsara indrindra zany tsara ka ambony leta ambony karazana avo karazana sady vokatra no eo anatin'ny 5 hatramin'ny enim-bolana zany izy ny aketsa de mienareo vary eo le tena tsiriritiny vahiny mihitsy reo le tsiriritiny vahiny le sakafo manao sakafo makalioka sy ny tsemaka de ny ena eo amin'ny 300 eo zany ny vokabary
tamin'ity taona ty zokorina lehibe mananjara. Atao varosoa mety, atao vary maina mety, ny stock raha atao varosoa ohatra ny ny vidiny moa zany zao a de manodidididina tsy hoe manodidina fa zay 5,700 ka hatramin'ny 5,700 ariary ny kilôny akotry. Zay zany a raha hoe atao zany nikajikajy maro samihafa de eo ihany amin'ny dépense fa ny tena fatiantoka be ray lavaka zany de misy ireo commune maromaro zokorina arabe mananjara raha tsy teny fotsiny efa ny commune Ambovory, ny commune Vohimenakely, iny andrefana Beanana sy ny commune maro samihafa. Ny Ambovory moa zany tena tsindriko manokana eto de noho ny toetrandro sy ny tsy fisina barazy de tena tsy namokatra mihitsy zany commune zany. Nefa zany toerana zany zokorina arabe mananjara de mbola ao anatin'le faritra le tena sombotry Madagasikara ka eto zany no anentanako antsika mpitondra fanjakana ianareo mpitondra fanjakana hoe mbo jerevo ihany zany commune Ambovory, commune Vohimenakely, iny faritra abakabaka alaotra iny izay tokony hisy fotodrafitrasa raitra hitambarana mba hoentina mikarana zany hoe hitsonjovana ny amin'ny taona aty moa zany zokorina efa vita satria ireo olona ireo zany de mikisaka aty atsimo aty amin'ny commune hafa mandeha mividy vary satria raha iny Ambovory sy ny toerana maro samihafa iny hatrany andrefana rehetra iny zany de tsy nandidy vary mihitsy zany zay faritra zay zokorina arabe mananjara noho ny toetrandro sy ny tsy fisina fotodrafitrasa entina nondrana n'ilay tanimbary ka eto zany de manentana sy miangavy anareo tompon'andraikitra satria rehefa misy moa zany mipaika ohatran'izay zany zokorina arabe mananjara de misy ihany ny faritra mando le faritra mando le manamorona ny alaotra zany hoe aza vaiko eto tsara mihitsy fa le faritra mando manamorona ny alaotra zany de misy le tany efa fotsy tao zay efa mivelomandrem-poninareo nandritra ny taona maro mba tsy lazako hoe 10 taona ka hatramin'ny 20 taona efa fotsy tao de hiverina hoany ray zany ireo tantsara io le hoe amoronjetra io moa efa nisy lalàna mipetraka zokorina arabe mananjara efa misy ny faritra zay hoe baliziny hoe atratony azo ambolena atratony tsy azo ambolena kanefa ny zavatra nisy zany tamin'ny fotoana nanaovana an'izany zavatra zany de tsy mba nisy olo tena n'le tena mpamboly fa noho ny avesarana sy noho ny fitiavan'ny tena n'olombitsy maro samihafa de tsy tena tanteraka any amin'le tokony hitsatohany zany lay balizy ireo fa lasany anaty tanimbolon'olona lasany amin'ny tanin'olona maro samihafa de zay le miteraka an'lay disadisa nefa zatra azo alamina tsara le izy fahitanareo ary io moa zany tamin'ny andron'ny préfet Daniel zany tao Ambatondrazaka de ainy tsara mihitsy ny nandrindra sy nandamina an'izay hoe atrato zany lay toerana ivelomandreto olona reto satria na ty kano na tsy ty kano zokorina arabe mananjara le izy anefa ohatran'izao latabatra zao efa tsy misy zoro tsy misy bararata io fa azo aketsa tsara lay fiarahamonina sy le olona ny toerana zany de misy indray zany noho le tsy fitovian-kevitra sy le pisolielaka attention fa tena mbola misy pisolielaka la samy tatsabadinika zokorina rasa mandeha mitory makamaka sary de mitory any amin'ny environnement any amin'ny durel any amin'ire tompon'andraikitra maro samihafa ary lasa miteraka zavatra tsy mety zany eto zany de misaotra manokana zany aminareo ao amin'ny environnement Ambatondrazaka izay taritiny par intérim i madame Malala zay moa zany tena namen'ireo mpiara-miasa nandeha nanantanteraka nitsirika ny fitsirina ifotony manoloana n'izay zavatra zay ka de misaotra anareo fa de tanteraka somatsara moa zany ny asa sy ny adidy zay nataonareo fa nazanona tsy zany de io moa zany fangatahana hoe efa fateo zany le toerana niveloman'le olona fa ny zavatra tena mampalahelo ngamba zokorina de makasika nyty fokotanina bilempona zay hoe io le tena reraka misy an'izay fokotanina bilempona zay zany anisan'ny fokotany farany mahantra indrindra
any amin'iny faritra loatra iny tena mahantra indrindra mahatonga an'izay zavatra zay de fa nga tsy hita ny mpitondro zany noho le toe-tsaina tsy mitovy fantatry ny mpitondro zany fa rehefa propaganda zany no fa misy fantatry ny tonga mpitondro ihany zany fa zao tsy mampalahelo le miresaka lizy zokorina rabe mananjara raha tandry sarotry zany fampiresaka se mety romarika eto tsika am'raha laha fa le fotoana moa zany vao fieta ihany fa eto ao zany de mametraka an'izay hoe mba jere manokana ilay fokotanina be lempona sy ny tsirabolava manodidina iny fa tena reraka rery le olona tena reraka le olona mba hajanony eka ty kitorotoro inareo zany hoe samy mpiaramonina ao ihany ty fisolelahana amina tompona andraikitra maro samy fa ianareo ve tsy mba tonga asainy tsy mba jereny ny fokotany manodidina anareo jereny toeran-kafa manodidina misy ny firaisan-kina sy ny fiarahamonina tsara mirindra fa de ifokotany anankiray ivy de ianareo sy aminareo ve tsy afaka ifandamina fa eto zany de miantso anareo fokotany sy ny vahoakana be lempona ataovy ny fifidianana zay hitantana anareo makasika ny faritra io ataovy ampamendrena sy ampitiavana ka zay olany eo zany tsy maintsy atao ny fandraisana andraikitra sy mikarakara maro samihafa fa de atsipy mitady atandroko ny omby atsipy ny teny ampomalala eny ary marantsika toto raiksa satria mbola isy mpisehatra manaraka eo zany hiakatsehatra eto ny avy any Andramasina dia mamaraparana ary anao inona ny teny hoentinao ary maranantsika azy sy momba n'lay asianao fanentanana momba ny congrès national tiako Madagasikara amin'ny sabotsy iny tsy adinontsika dia asa resaka lalana afaka mitenikely eto ampamaranana ary saotra zokorina ny resaka lalana moa zany iny misy ny atao hoe misy miaino ve sa tsy misy miaino fa tena marina koa ny eo amin'ny 2 volana sy 3 volana e ve moa zokorina rabe mananjara de avitana lalana fa za zany mamerina foana eo raha iny vohitraivo ambatondrazaka iny iny vodiala vohitraivo iny tsy de hoe mila zavatra betsaka satria ty fitondram-panjakana ty zany milokaloka hoe misy machine misy azay efa namerina an'izay ary rehefa ndresaka nyzany teto zokorina maro re zanaka pelezana no opérateur économique any an-tanàna mahavita tsara miantoka gazoal anaovana an'ireo lalanareo raha misy ny finiavana ny tompona ndraiky raharam-panjakana anao ny fanentanana sy ny fomba fijery maro samihafa fa mampiteniny monany zokorina zany eo avitraivo metsy nanana zany mahazo an'iny vohibola vohimena kely iny vohimena be iny andreba kely mery mandroso iny mahazo any amin'ny tanàna anareo iny ankaloara sy ny karazana patonga any ambatondrazaka de mampiteniny moana zany lalana zany zokorina rabe mananjara ka zay moa makasika an'iny satria le fotoana vonjovonjena ihany fa eto zany dia iresaka sady anentana ny vahoaka malagasy rehetra tiako Madagasikara mba ho tonga amonjy an'ilay fikaona antom-pirenena zay ataotsika mianakavy congrès national zay ataotsika mianakavy tiako Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy zao ao amagro be oririka fa roa manaraka zay de mbola tsy tara fa mbola manana fotoana isika ijery anao verification ny anarana any amin'ny fokotany tsirairay zay misy atsika avy any satria na ininina na dia malina za ozy izy le fomba fiteny aleo ny fiazo tokana ka zay zany le afatrafatra ampitaina amin'ny pikatoka tiako Madagasikara manerana ny nosy ambava omana ampomeritreritra mankasitraka tompokolahy sotra tompoko vay dia toto raiksa ihany koa no akasitrahantsika nandray anjara famelabelarana sy faneho-kevitra teto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS raha teo mada zany ambava omana ampomeritreritra de samy mandray izay horaisiny sika mianakavy to ihany miara-manonja zany ka dia efa hiakatsehatra indray ny avy any Andramasina efa eo ihany koa namana fanirina zafy manatany anoy ny fanentanana fa efa atsidika de melo zany hoe iza moa zany Andramasina miakatsehatra eto zany eo zany Andrianjakasoa Abrahama izy dia be ny tanàna teo aloha tao amin'ny commune ny sabotsy manjaka vahoaka nandritra ny 12 taona tena lavalava zany nandritra ny 12 taona izy ny be ny tanàna teo aloha Andrianjakasoa Abrahama zany tao amin'ny commune ny sabotsy manjaka vahoaka dia tiako Madagasikara izy de akoatra azy ihany koa zany rakotoary manana fidson iza moa tsy mahalala ny rafidy moa fahalalan'ny olona ny resaka poésie ty dia be ny tanàna Ambomiadana izy ary zany Ambomiadana zany de amin'ny district ny Andramasina dia aloatsorina fa zany Andramasina zany tamin'ny fotoana zay mbola
na président ny république ny président Marc Ravalomanana de tena nanana ny maizy any zany Andramasina zany tsy mena amita amin'ny distrika hafa zany ary tena samy seho mihitsy eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana na fotodrafitra azy io na zany lalana Antananarivo Andramasina zany anie tany aloha tany ka tena nampiteny mone zay efa nandevina tany fa tena tany tongatrany Alatsinainy Bakaran fa iaiai tena enjana be mihitsy fa am'izao fotoana zao dia tena manahirana tena hoe tsy fanao ianao zay miteraka fijaliana sy fahasaranana ho an'ny olona zany ka manana ny faniriny manana ny etaetany izany any Andramasina zany ary tonga eto ry zareo aninona hamonjy an'le amin'ny sabotsy tsy teny sifra araka ny teneny Tonton Raeksa teo fa io zany zao ny aparafaravola sa loatra mangory efa tonga eto ny Andramasina koa fa reo izy ireo de tsy manaiky mihitsy raha tsy niakatra eto amin'ny miara-mononjy eto amin'ny MBS Radio Mada ilaza ny zava-misy any an-tanàna ilaza ny fahitan'ny raharaham-pirenena dia eo ihany koa ny famonjena n'ilay congrès nationaly etsy Macro Tanjombato zany congrès national ny tiako Madagasikara. Miraba namana Faniry Razafy Manantany tonga eto amin'ny fandarana ianao ndray raha sofera zao ndawary. Miraba aloha tratran'ny fety. Miraba rena de sady misaotra ihany koa misaotra ny tonton Raeksa zay avy any Moronjetra. Araka tamintsika teo zany hoe iny parafaravola rehetrarehetra iny tonga eto amin'ny fandarantsika ionja sy faliny eo amin'ny lafiny teknika miaraka amintsika ny namana eny amin'ny Radio Mada tsy adino ny Ronomsa ry Robena ry Malalatsa zany hoe izy telo menada zany mpiara-dalana amintsika mandrakariva taky izany ihany koa no iarabantsika ireo namana rehetra mpiara-miasa ato amin'ny MBS radio sy ny ekipa rehetra miara-manonja zay manao ny lamina teknika ny ambadiky ny sary sy ny feo dia ny masovoan'ny MBS ihany koa zany any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia arabaitsika izy ireo ny adevitra moa maromaro ny vaovao lavalava de zay no tsy maintsy rahantsika eto azagaga mihitsy raha ohatra ka mahita ny akany fotsika satria mangatsika ny andro de tsy maintsy arovana tsara ny vatana zany mba ahafahana miatrika nyty fanarenam-pireneny ty fa mbola lavitra ny lalana raha ny vaovao marobe te hiresaka knapisitsika te hiresaka nationalité tsika te hiresaka mifanisorana an'ireo mpiambina amin'ny filoha Marc Ravalomanana tsika tamin'ny herinandro iny te hiresaka mikasika indrindra ny fivorina zay taterahana ery Andraro zay miaraka an'ireo hery-velom-pirenena rehetra zay tratrantso sy ireo candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 teo ihany koa ny mikasika indrindra an'ireo fitoriana samihafa satria am'ty androany ity zany mikasika zay hoe nationalité an'Andriamato Iandro Rajoelina zay de isa metraka fitoriana zany eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany de hoentsika eo vaovao mikasika an'izay zay isy mpisolo vava hametraka an'izany fitoriana izany am'izay lalan'izay rehetrarehetra de hiresaka ihany koa tsika raha ny tokony izy ny zava-misy zay tena tokony ho resahantsika zany ny hoe aiza ho aiza daholo satria efa 70 andro eo zany sisa zany raha toka izotra arak'izay lalan'izay ty raha ty zany de tokony ametra-pialana le ramose zany de efa andinidinika ny adevitra rehetrarehetra tsika ny tose moa izy am'izao fotoana zao de anjaran'izay sy ireo mpiaradia amy fa de malalaka tsara aloha ny lalany itosy indray zany zao de itosy somary mihetsiketsika foana tao ao amina resaka délestage tsy manaiky itosy iny asa inona ny antony le fandehanana eny aloha zany fa ty efa tsisy raha manjary tsisy raha mandeha tsony ty fa de evatry ny miandro sarahana sisa zany na izany na tsy zany mametraka fahamialontsika te hiresaka tsika zany amina resaka tontolo mpifidianana ihany koa akoatran'izay ny congrès nationaly lehibe ho ataony ny antoko teko Madagasikara amin'ny zoma sy sabotsy
ho avy izao zany hoe rapitso sy am'sabotsy no anatanterahana zay rapitso de efa iaona ny olom-boafidy ny antokotiko Madagasikara zany hoe reo be ny tanàna sy mpanolosaina manerina Madagasikara amanjatony amanjatony izy ireo a de efa isy zay fiaonam-be zay mialohan'ny congrès national zay ahafahan'izy ireo midinika maka fanapahan-kevitra ny am'izay andraikitra raisin'ny olom-boafidy ny antokotiko Madagasikara satria hiarika ny congrès national daholo izy ireo rehefa eto atoerana zany a ny akamarony zany olom-boafidy ny antokotiko Madagasikara eny amin'ny sehatry ny commune izay akoatran'izay ny tanora sy ny vehivavy ihany koa de iaona ho an'izay rapitso zay a ary efa anomana an'ilay karazana congrès kely zany a zay ahafahan'ireo samihafa sampana samihafa ireo zany a mifanakalo hevitra mifampita traikefa ary mandinika ny am'izay mety ho asa lehibe miandry azy ireo ho an'ny fanatevenana zay programme ny antoko izay akoatran'izay ny antoko moa zany de manomana an'lay congrès national ampizaika rehetra ho resahantsika zany zay sabotsy io no hitondrana n'izay congrès national lehibe izay sy ireo fekevitra maro samihafa zay efa manomboka aty amin'ny zoma aty moa zany rehetrarehetra izany eny amin'ny magro tanjambato olona tsy olona no avy eo ary mpizaika zay efa manana fahavononana raha ny hita zao de efa eto betsiboka eto ihany koa ny solotena vany sava efa tazana teo misy namana tonga aty amin'ny MBS aty ny avy any Vohibe ny avany am'zany mananara maro antsetra zany de efa niantso efa eto zay de efa arabainareo tonga soa eto an-tanàna zany hoe analanjorofo zany efa misy sombosombony maromaro ny sasany mbola any an-dalana am'izao tsika miteny zao ny any avy any Mananjary ny avy any Vohipeno ihany koa efa any an-dalana am'izao tsika miteny zao zany hoe faritra vatovavy sy faritra fitovinany de efa andalana amitsika miteny zao ny avany Toliara ihany koa tsy mandrefa na anosy mila miresaka QMM ihany koa tsika mila miresaka jirama zany dia ho hitantsika daholo marobe raha mivavao zay tokony resahantsika moa zany fa tsy maintsy arindra sy alamina daholo izy fa tsy afaka miazakazaka be loatra tsika zany zay amin'ny akabeany fa de efa arabaina aloha zany zay mpizaika satria rehefa congrès national dia misy mpizaika zay ary takiny lalàna zany congrès national ny antoko zany ny antoko de efa nandeha tany am'zany hoe fankalazana ny faharoapolo taona ary taorinan'izay de nanao fameloma maso redynamisation de taorinan'izay ihany koa de nanao congrès partre de zao zany hiarika congrès national feny tsara zany le lalany ny antoko ao anatin'izay tena hoe asa takiny lalan'izay ary feny tsara ihany koa ny lalan'ny antoko ao anatin'izay hoe fanabiazana ny vahoaka fanabiazana ny mpikambana ho amin'ny fanomezana fiofanana ary fahampahafataram-bavao samihafa zay tokony ho fantatry mpikambana ao anatin'ny antoko de tonga midingana ngeza be sehatra nasionaly mihitsy izy ty dia zay congrès national izay de faritra moa zany eny tsy monina 3 na 4 satria miazakazaka le fa 4 satria ketriketrika vato mpifidianana io le Ambatosony tiako resahana amin'io akoatran'le 23e région mbola adevitra be ho an'le resaka fitovinany tsy nahafaly ny Kongo nampiarahana azy ary Manakara sy Vohipeno za moa mbola tantara daholo zany rehetrarehetra zany fa ity moa zany zay fanapahan-kevitra raisiny ty fanjakana ity de midona amin'ny poto daholo zay fanapahan-kevitra raisiny zany efa fatatsika daholo zany lala-kevitra rehetrarehetra zany zay le fanjakana aminy tsisy mahagaga raha tsy mampime tsy mahagaga le fanjakana raha tsy manao kitoto tsy mahagaga le fanjakana fetriny za rehefa tandra vadikoditry le fanjakana le izy za rehefa hoe zay zany le régime n'le fanjakana le kitotom-pitatana na lay kabraraka lay faneriterena maro samihafa tsindry bokotra tsindry azo lena zany le endriky le fanjakana le régime mame image visibilité an'le fanjakana zany de efa tsy mahagaga ny rehetra tsony rehefa tsy misy an'zany ary de ozy ny rehetra ohatry fa hoanandray rehetra ny tsy nanao skandalina fa efa fiaina n'le izy de efa zary firesaka zany eny ambava ny fiarahamonina rehetrarehetra eny zany resahantsika rehetrarehetra zany ka zao aloha tonga de resaka aloha zany mialohan'ny andraisana any Andrianjaka Soa Abraham Andrianjaka Soa Abraham tsy fantatry ny rehetra zany mpiatroka distime ao Andramasina ao de efa miomana zany tsika any Andramasina any ndaso ezaky ny tadidy sabotsy manjaka vahoaka anosy Betrimy Loharano Malosoa
Mandrosoa mosa Mandrosoa ambomiadana any amin'ny rafidy mpanao tonokalo be ny tanàna kafizitsika Alarby Vatsola Andramasina eo atapy-tanàna Latsinainy Mibakaro miezaka mitadidy zany fa zay tsy fenoko am'izay reneniko zay de resahan'izy am'rahalahy rehefa avy eo zany de mihaino tsara tsika avy any Andramasina fa ny solo-tenanareo ny teny eto raha tokony izy tokony misy namana hafa koa tokony mbola hiteny fa mbola anaty fandaminana daholo zany délégationna rehetrarehetra hanao ny fanentanana ka mialoha ny teny idirina an'izy ireo de zao ary ho an'ny fandaminana aloha zany dia ny fidirana satria congrès national no ataotsika zany congrès national lehibe ary anatantara ho an'ny fiainana sy ny dinika sy ny fanapahan-kevitro raisina ho an'ny fiainan'ny antoko sy ny fiainan'ny firenena zay zany tena zavatra tena goavambe ao anatin'ity congrès national ity ka zay ny tsy maintsy hitandremana tsara satria mpizaika no hiatrika congrès national mpizaika avy niatrika ny congrès paritra no hiatrika congrès nationaly eo ihany ko ireo mpikatroko ny antokotiko Madagasikara avy amin'ny sampanina samihafa zay nanao ny vana ny fandaminana avy any amin'ny fokotany ny commune ny distrika sy ny faritra rehetra samihafa zay tsara manamarika fa anana ny antoko rafitra avokoa zany resahako zany sy ny sampany antoko dia ny vehivavy sy ny tanora de ho avy hiatrika an'izany congrès national zany ka olona tsy hoe amanarivo ny tonga eo fa olona manalina de zay ny tsy maintsy anaovantsika fandaminana tsara am'le baditra de zay baditra zay zany dia efa misy ny fandaminana isaky ny distrika isaky ny reo tompona andraikitra samihafa amin'ny alalan'ny distim ny comtim zany sy ny foktim fa misy ihany ko akoatran'izay zany ny fandaminana zay mety miainga avy any amin'ireo filoha lefitra nasionaly ny antokotiko Madagasikara fa misy ihany ko fandaminana zay miainga avy any amin'ireo solo-mavambaoka zay atao anatin'ny antokotiko Madagasikara ary mazava ho azy moa zany dia tsy maintsy fandaminana miainga avy any amin'ny birao politika sy ireo anisan'ny mpikarakara komity mpikarakara an'izao congrès national zao no tanterahantsika zany de zay rehetrarehetra zay zany tsy maintsy arindra sy alamina satria amin'ny maha hoe congrès national misy mpizaika zay dia tsy maintsy hifantoka tsaratsika ary tena zava-dehibe nodiniana anatin'izay de zay le nametrahana fandaminana tsy maintsy mitondra baditra zany famantarana ro hiatrika zany an'zany congrès national zany de efa napetrapetraka zany ka zao mety misy any tonga aty amin'ny MBS isika kanefa voafetra ny baditra zay ahafahana mizara amitsika zany isaky ireo district fa misy ihany ko zany eny amin'ny QG Belera zany ahafahantsika mandray ireo baditra zay avy any amin'ireo faritra maro samihafa satria maro be midongy zao de fa rano vaovao raiky de fa aoka midonga ampaniandrefana zao de fa tonga eo zany délégation dia reny efa misy mifandaminana akoatran'le hoe avy any amin'ireo mpitarika anivon'ny faritra sy ny distrika de misy ihany ko ny mandalo eny anivon'ny QG zany zay andaminana an'ireo fizarana ny baditra dia ny solombavambaoka atsika moa mazava ho azy dia manao ny fizarana fitsinjarana ihany ko zany any amin'ireo distrika maro samihafa zany ary miezaka mamaha olana miaraka amin'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara eny ao anatin'ny birao politika avokoa na ny solombavambaoka moa zany fa misy ihany ko ireo non élu zany na reo tsy olombefidy fa mampiodina zany fiainana zany antoko tiako Madagasikara izany de ireo olombefidy be ny tanàna sy mpanolotsaina efa nambarako teo raha pitso niatrika ny fivoringo avambe mihitsiny zay efa endrika congrès kely zany ho an'le olombefidy reo zany ao anatin'ny antokotiko Madagasikara dia isy fanapahan-kevitra sy efa laminasa zay hoentina eo anivon'ny antoko sy ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana ho an'ny antoko zany sy indrindraindrindra moa zany ny asa lehibe miandry dia ny fifidianana ho avy eo zay tsy maintsy noetiko zay ny antony mahatonga miteny an'zany zany de mba hahafahantsika zany miomana zany ny fanasana invitation de ho an'ireo antoko politika sy fikambanana maro samihafa zay everina fa tokony hifanatrika amin'ny antokotiko Madagasikara ao anatin'izao congrès izao satria fifampizara-kevitra eo ihany ko le hoe fiainana antoko dia rariny raha hifanotrona ny antoko politika indrindrandrindra ny vondrona antoko politika
mety plateforme ihany ko zany, mety ihany ko reo fikambanana zay manara-maso ny fiainany firenena sy misehatra ary mijery ny zava-misy dia nasaina avokoa izy ireny. Eny aza na de ny antoko miara-dia amin'ny fitondrana aza dia nasaina ho avy am'izany congrès national zany, de vita eo moa zay fanapahan-kevitra izy ireo ho avy sa tsy ho avy fa zay mihitsy le antoko tiako Madagasikara, mametraka an'le tika ngeza be, mametraka an'le fiainana toko hoe zao ny atao hoe antoko politika sy ny fomba fiasan'ny antoko politika, manaraka tsara ny lamin'ny lalàna ary manaraka tsara ihany ko amin'ny filanaka be an'lay mpikambana zay kolokoloana ao anatin'izany antoko politika zany, de miara mifampizara am'zany am'ireo antoko politika, dia namana daholo zany ny antoko politika aloha raha ohatra ka resaka antoko politika nyresana zay misehatra anatin'izany asa politika zany, dia tsy nasiana fanavahana fa de hoe ndao ary atsona daholo dia marobe nefa fanasana miparitaka eny an-tanatsika eny. Mbola mandeha moa zany am'izao fotoana zao ny fitsinjarana an'izany fanasana ho an'ny antoko sy ireo fikambanana maro samihafa izany zay efa any amintsika any avokoa reo lamina rehetrarehetra voaresaka ao anatin'izany fanasana izany. Ka dia mbola mitoy zay ho antsika zay mbola mety hoe tsy nahazo eny am-pelantanana, dia mbola miasa ny ekipa rehetra zany manao fitsinjarana izany fanasana izany, fa averiko mazava tsara zany ny fisiany baditra dia ahafahana aloha mazava ho azy mametraka n'lay congrès amin'ny maha-congrès azy zay ny mpizaika no hiarika izany, fa ny fisimy baditra ihany ko satria manaliny no avy eo dia mba ahafahana zany mandamina ny resaka fiarovana zany, mandamina ny resaka fandrindrana amina resaka lojistika maro samihafa zany mandritry nyty hetsika lehibe rapitso ary mitoy amin'ny sabotsy, fa ny sabotsy zany tena goavambe sady famaranana am'izay congrès national ny antoko tiako Madagasikara zay. De na izany naty zany tsy misakana ireo mpikatroka tima rehetrarehetra zay mare an'izao fandaharana zao tsy ho avy akoriny zany fa misy any fandaminana ho an'izay tongeny amin'ny alalan'ireo baditra zany zay mbola disponible ka ahafahana zany mitsinjara azy amintsika. Aza matahotra ngeza de ngeza ny toerana eny amin'ny magro Tanjombato ary no amboarina tanteraka mihitsy zany no atsaraina ahafahana miatrika an'izay congrès professionnel mihitsy lay antoko tiako Madagasikara, ary leadership ny Filomark Ravalomanina ary fatatsika tsara Filomark Ravalomanina de ty zavatra tena mipetrapetraka milamindamina mirindra ary tena ao anatin'izay hoe zavatra takin'ny vampitona izay de efa narindra sy nalamina daholo zany na ny endriky ny trano aza andraisana atsika de efa no atsaraina aingakaingana nanaovana izay tao anatin'ny ray volana mahery ny fandraisana maro samihafa ny am'ireo fandrindrana ny mpizaika, ny am'ireo lafim-bomiera maro samihafa, reo adevitra zay tokony hodiniana ny any amin'ny lafiny mety hoe famakiana kely samihafa, ny fivoahana, ny parkina pitsopitsony kanefa zava-dehibe de efa nalamy ary tena professionnel tanteraka ny antoko tiako Madagasikara sy ny ekipa isan'andro san'andro mandamina an'izany eny amin'ny toerana magro Tanjombato, akoatrany hoe eny Belera zay hanatanterahana an'ireo fandraisana sy fandaminana foi baikona ny antoko taloha moa izy zany PC ho an'izay mahalala ny raharaha antoko hoe poste de commandement, fa théorine izy moa efa quartier général na hoe foi be ny antoko de eny avokoa mandeha ny fandaminana rehetra zany, fa eny akantsa saika isan'andro de efa miasa eny Tanjombato eny daholo ny ekipa rehetra zay anaovana kopakopa-tanana ny jeune team maro be hatramin'ny femme team mandeha mamafy eny manadio manatsara zay tokony hatsaraina rehetrarehetra zany de manao ihany ko reo endriky ny décoration, ny resaka estrady, ny resaka seza, ny fandrahoana maro samihafa, tena misy ekipa manjatony amanjatony mandrindra sy mandamina an'izany, fa de kopakopa-tanana kokoa courage daholo isika rehetra zany. Ny avy any amin'ny faritra efa mailamailaka tsika zany efa misy ny fandaminana zay ho tanterahana mikasika izany indrindra, de efa fatatsika hoe efa aisitsika ny vatana, fatatsika ihany ko ahoana no andaminatsika ho amin'ny fandaharam-potoana rapito zoma, de ahoana ny amin'ny sabotsy zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ny resahako zany mba tsara zany ny fandraisantsika izany congrès national zay ngeza de ngeza hoy ary tena anisan'ny zava-dehibe ny hevitro tapaka ao anatin'izany congrès national ny antoko tiako Madagasikara 3 amby 20 sy 2 arivo zany, ka miavy aby rolahy
itsika zay mbola ny ambadika any aza atao sakana ny fandaminana maro samihafa fa tsy maintsy misy foana nyvaolana zay tsy maintsy hovana amitsika satria fantatra amitsika maro ny teo avy zany na izany najany omembonahitra mpizaika rehetra ho isika zay efa nomanina isaky ny faritra satria maro be mihitsiny ny mpizaika zay efa andalana am'izao fotoana zao efa nresahako teo a ny anikandreo anie re olona ka efa eto atoerany fatatsika lavitra zany kandreo zany faritra betsiboka mahavy tanàna tsara tanàna kandreo raha miresaka koa zao hoe boeny de ao anatin'izany antsalova soalala mitsinjo ambato boeny mazanga 1 mazanga 2 maro voay draidraidraidraidray efa mivombonina tsara mihitsy ary efa manao an'izay tena fa ina moa zany famatarana ihany ko na ny resaka kolotsaina avy any amin'izy ireo mahafinaritra be a satria congrès national io koa ifanaovana échange zany fifampizarana eo andreo mpiatroka mahafinaritra zao mahita an'izany hoe ry Abraham very sabotsy manjaka vaoka ifampiresaka ampiatroka tiako Madagasikara any amin'ny tanàna ray ohatra avy any Ejeta manao échange inona zava-misy any inona zava-misy aty namana avy any Sambava ohatra ifanao échange zany namana mpiatroka aty any Fandrina ohatra na any Manakara satria misy mpiatroka aty mary efa misy eto maro be amin'izy ireo zany zay zany zava-dehibe akoatrin'ilay hoe fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny atoko de mifanao échange zary ny filomaro karavalomanina foana moa le mifampiresak'io fampizaratrekefa resaka expérience ihany ko ao anatin'izany partage na expérience zany sy fifampizaram-baovao any amin'ny faritra maro samihafa any na manavany fort dauphin ihany ko raha ny fanamariana zay alefa ty amiko dia efa misy eto atoerana lavitra zany fa tonga melo daholo namana zay avy any am'ireny faritra ireny zany mba ialana am'le mety hoe sampitsampina kely samihafa eny andalana eny de niala aloha zany ka zay le fitiavana an'le antoko lay fahatsapahana tena zany tena redareda mibaiko ao anatiny eny ary rehefa misy vaovao mirotsaka milatsaka eo de alefako tsy kelikely eo ihany fa ho an'ny antoko aloha zany de efa zay nambarako zay de efa manao fandaminana tsika rehetra de efa malamalaka daholo mahafinaritra mihitsy mare zany amin'ny vaovao maro be zay mirotsaka ao amin'ny afatra miafina sy voaraiko mivatana amin'ny alalan'ny antso atarby fa de amina fokotany maro be raha Madagasikara manarivontsika dia efa manao fandaminana hiatrika izany congrès national lehibe de lehibe ary tsy mana tsala izany ho an'ny antoko tiako Madagasikara 324 zany ho an'ny raharam-pinena raha tsika eo ihany ny vokatry ny fivoriana eny Andraharo eny ifanaovany heriveli-pirenena rehetra momba ity nationalité frantsay anga Andry Rajoelina ity andrasantsika koa androany ny fitoriana zay hataony ny fikambanana samihafa an'Andriamatoa Andry Rajoelina enivo ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny sisa maro be mivavao raha resaka raharam-pinena fa ty tsy akipetraka ty fa aloha hitodika ato amin'ny zokobe Abraham io be ny tanàna teo aloha tao sabotsy manjaka vaoka izy amony tsy mahita an'izany fampitazana ny atrimy loharano nge zany fampitazana eo akaiky tanàna eo de mahafinaritra be raha viany zany ianao iny ambo miadana any mera rafidiny ianao de mandalo an'le ala be misy anarana mahafinaritra fa tsy hotononiko le izy de mamaka vaky de tonga any de ato ambadika ato akavanana ato ary trimy loharano de ariry manjaka vahoaka de mandeha any ianao de tafavoaka mandrosoa de any ianao de any ambato fahavalo de tafavoaka ty ambato fotsy miaraba Abraham entoko faly miaraba anao ifaniry ary miaraba ihany ko ny vahoaka malagasy eto Madagasikara ao anatin'izay ihany ko dia miaraba atsika rehetra ao anivon'ny district Andramasina ianareo olombelona rehetra izay mbola miaina mahatsiaro manana didy mahatsiaro manana andraikitra de arabaina ihany koa ianareo amin'ny commune rurale Sabotsy Manjaka vahoaka izay ambarany hoe nanaovan'ny tena izany nahabe ny tanàna zany nandritra ny 12 taona ary arabaina ihany koa ianareo ao amin'ny commune Mandrosoa izay atao hoe nahalehibiazana ihany koa tao anatin'ny fahazaza koa am'ty anio etya dia isorana ny embesy nampetrano nampandroso anay
amin'ny adidy sy andraikitra raha manana eto amin'ity firena ity satria tena tsapa tokoa hoe ao anatin'ny fangiry firiana ao anatin'ny fahoriana ary ao anatin'ny atao hoe mijaly mahitsy isika voaka malagasy ka noho izany indrindra na tonga ny tena izay mba andray anjara ny distrika n'Andriamasina tompoko tsy de hoe alavitra n'Antananarivo fa tena manakaiky tokoa izany ary rao bangona amin'ny akapobeny zany hoe distrika n'Andriamasina zany de afenony zanaka ny distrika n'Andriamasina manerana amin'ny Madagasikara amin'ny filana ravinahitra amin'ny fitediavana izay atao hoe entina ho amin'ny famelomantena manoloana ny adidy sy andraikitra ny ankonana eo anivon'ny tanindrazana raha manana koa manoloana an'izany indrindra dia makasitraka makatelona rina amin'ny fandraisana eto am'izao faniry am'izao mialatsinto eto am'izao fandraisana any amin'ny distrika n'Andriamasina ary ataoko hoe savalalana savaranonandoka am'ty fa manetsa be mbola ho avy na io aza mividakety nisy nanitikitika kely ny teninao teo Andriamatoa Abraham ianao moa sady tiako ihany manamarika moa zany anisa mikamana ao anatin'ny distrika Andriamasina fa izy ianao am'izao fahoriana zao an'izao fiainana misarotra zao tatarao aloha ny zava misy any Andriamasina manahoana ny fandriampahalemana manahoana ny lalana monsieur le maire sora tompoko tena ambara amin'ny akapobeny zany hoe fahoriana amintsika malagasy ny hoe fahoriana matetika ny fiheverantsika azy de ny hoe fahafatesana fa tsy fahafatesana fa manakaiky fahafatesana ihany le satria raha amin'ny aretina hoe covid teo aloha de azo lazaina hoe forme grave nefa mahazo voaka malagasy ary raha amin'ny distrika n'Andriamasina raha iresaka fotsiny eo amin'ny hoe fandriampahalemana aloha am'izao vanim-potoana zao zany fandriampahalemana tsy milamina satria ao anatin'ny maitany ny vatanda ao anivon'izany distrika n'Andriamasina zany am'izao dia tsy mahandry alina le atoandro mila manaraka ny olona zay mandalo sy vahiny eo amin'ny tanàna amin'ny alina ihany ko moa de efa mifanao toro ny vatanda rehetra izany hoe tsy matory andro manala zany lehilahy amin'ny atoandro de ny asa fivelomana ny asa famelomantena iny tsy maintsy atao sa olombelona nofa mandra tsy maintsy misakafo amin'ny alina tsy maintsy taterahana ihany ko ny didy eo anivon'ny firenena eo anivon'ny vakiparitra eo anivon'ny ankonina satria izay no zavatra iainana any ambanivohitra raha iresaka indray amin'ny resaka hoe fahasalamana ny fahasalamana ihany koa any anivon'izany distrika zany de azo lazaina hoe tena sarotra ary tena enjana tokoa mahazo ny olona satria efa tena tsy manam-bola tsony le vahoaka malagasy indrindra ny tatsaha ny atao hoe mba vola fidiram-bola kely de le hoe saraka tsaha 9,000 hoan'ny lehilahy 4,000 hoan'ny vehivavy nefa zay vola azy zay de ambara hoe mandidy ny fatana ka raha sanaty zany misy ny tsy fahasalamana dia le vary sakafo kely na zay zavatra kely mba misy ao an-trano tsy foy no entina amidy mba hividanana an'le fanafody ao anatin'izany nefa matetiky ny olona dia mipetrapetraka any an-trano any de atao hoe efokoefoko natao hoe romba maimpo kely sy ny karazany am'le vokatry ny zava-maniry misy any atorana zany de izay ny iainana mitodika kely ndray amin'ny resaka fambolena ny resaka fambolena ndray zany am'izao vanim-potoana zao de tena sarotra manahirana tokoa satria ny rotsakorana tsy arakaraky ny ilana anazy avy eo ankiny koa tara zany ny fanetsana avy eo any koa amin'ny fiakaram-bokatra dia misy ndray ny avandra iza moa de fandaran'Andriamanitra daholo ary tsy miady amin'Andriamanitra raha mijery zao ny amin'ny teo amin'ny volana avril teo de raisy manokatra hoe tao amin'ny district tao amin'ny commune Sabotsy Manjaka voaka dia intelo notsahan'ny avandra fa ny tena ny sogadana indrindra de teo amin'ny 12 volana avril 13 izay tena misy faritra atao hoe ny androtokony commune mihitsy no tratran'izay loza voajanahary zay misy ny tao mbola tsy napakatra na de voanakotroray aza misy mbe fananao ihany fa kely ny sasa moa de misy tanibaray aza ny verenan'le avandra indroy telo mihitsy de ao anatin'izay dia etsona ny mpitondra fanjakana zany etsona ny mpitondra isan'ambaratonga mba hijereny zany satria ny sakafo ny vary izay ny tena fototry ny aitsika malagasy ary telo isan'andro ny mihinana tam'izany andro zany fa am'izao ngamba vokatry ny toetrandro sy zava misy ataoko hoe indroa aza zara raha mahita ranoranony eny dia anetanana ny mpitondra fanjakana zany zao koa nefa ny zavatra tianao marinana ao anatin'izay
raha hoe mitady trondro le olona dia inona ny zavatra omena fitana fa ny zavatra misy zany zao de zareo teo amin'ny fitondram-panjakana moa nandalo tany ao anatin'izay de inona ny zavatra nisy tonga tany a nisy nitondra vary menaka dia tsaramaso ny anazy zany raha hoe inona ny tsy ampy aminareo trondro tonga de trondro mena fa nampiavaka filoha maro Karavalomanana ary mbola rery any distrika an'Andriamasina ray manontolo indrindra Sabotsy Manjaka Voaka sy ny commune rehetra de ny hoe ny masom-boly nona ny olona tsy tonga de omena vary ray vilia na omena tonga de hoanina enao satria vetivety iny mipetraka ao akibo de mijanona fa masom-boly nomena ary iny netiny litatsaha nampitomboana fa am'izao vanim-potoana ianantsika izao zany atao hoe papri zany tamin'ny andron'ny filoha pirenena maro Karavalomanana fa ny kamaron'ny tatsaha any de mbola mampiasa an'izay ny dikany mbola makamamy am'zany hoe maro Karavalomanana ny vahoaka any amy distrika an'Andriamasina distrika an'Andriamasina ihany koa raha eto Madagasikara tsy mena amita amin'ny distrika rehetra satria tamin'ny fifidianana filoha-pirenena nisy tam'izany vanim-potoanany a de raha nisy mifaharoa fa voalohany Andriamasina hatreto nefa dia tsy mila kitihana tsy mila foazina fa limba vao sy limpandrosoana ihany koa moa ny vahoaka ao anatin'ny distrika an'Andriamasina ka raha fandrosoana ny ilaina distrika an'Andriamasina ao anatin'izany a ny am'izany hoe tiako Madagasikara zany hitodika kelindray a any amin'ny resaka hoe lalana tairoara ny resaka lalana zany ao amin'ny distrika an'Andriamasina de mampalahelo laso aloha tsy manapaka ny teny Zoky be Abraham raha ho any Andramasina tsika misy lalana roa zany a raha vao ty ambaty fotsitsika zany a de midina an'le ambany tetezana iny a de afa le lalana anankiray le mandeha aty atany etikely any Ambohijoky afa iny a fa misy lalana ray zany aty apita de tonga iny de mivoaka de mahazo any Andramasina iny a de miodina iny de tonga ny Laribivatsolany a de misy koa makany Latsilainy Bakaro sy ny sisany fa misy le lalana anankiray aty ambaty fotsy mitsofoka miakavia zany de mahazo any Tsefasy ny sisany tsika zany le karaha de any le Mandrosoa 4 kilometatra moa zany ny lalana zany raha avy aty am'le raina le railo Abrahama de aiza am'ireo le lalana resahanao am'izay ndahoara zay le tiako ahitsika confirmena kely manko ny resaka resahana zany a de le RIP 17 miala eto ambaty fotsy a de mahazo an'le karaha de mahazo na Tsefa de mahazo na ambaty fahavalo a de mahazo na Mandrosoa misy lavaka be mihitsy ao a tena misy lavaka be io moa zany raha ataony hoe alavirana dia miala eto Antananarivo izy a eo amin'ny 53 kilometra eo ka ao anatin'izay zany ny tenenana any amin'iny lalana iny hoe mba tsara de tsisy rano maina ny tany fa ny zavatra tena misy de ny hoe rehefa tonga ny rinina dia tsofin'ny rivotra le lalana entin'ny rivotra zany ny vovoka satria vadika vovoka avy eo ihany koa nefa rehefa tonga le fahavaratra de entin'ny rano ihany koa le lalana zany hoe tsy mipetraka mihitsy io zany fa hatreto moa zany ny fokon'olona de isorana betsaka satria matetika zany a indrindra teo amina be ny tanàna ny teny zany moa zay nefa fomba fanahoany de ny hoe rehefa tonga amin'ny première mai de entanina ny fokon'olona any anivon'ny fokotany sy mivakiparitra de eo ny mba manotototra an'le lavaka ka rehefa voatototra le lavaka de zay mba ilazana azy hoe tsara fa raha am'izao vanim-potoana zao moa de zay ihany koa mbola mandeha hoe ny fokon'olona mandray an-tanana am'le lalana ao anatin'izany nefa dia ny vidiny zavatra ihany koa rehefa tonga le fahavaratra de tena lafo mihitsy indrindra ny PPN tena lafo de lafo ary ny tôbila mantsy sisy tso satria le tany de efa somary hoe tany apoka avokoa misy any amin'iny toerana iny de zay a mahazaka ny rano anazy raha lalana atao adiny ray sasany atao a ny ray andro roa tontolo raha ohatra hoe tonga ny fahavaratra ary zany nefa de efa nisy ihany moa ny fitenenana hoe andray andraikitra sy ana tanteraka izany ny ety mpitondra fanjakana fa io moa de raha sy ny ako manendy zay lany kara de tsy fantatra fa mirakla angany mety isika hoe ho vita ilay lalana fa hatreto aloha dia mbola tsy hita hoe ahoana fa isorana ny fokon'olona na ny ray anjara rehetra tao anatin'izay mba ahafahan'ny olona mifamezivezy a mitondra ny vokatra sy izay rehetra mety satria tsy de lavitra Antananarivo zany a ary ato amin'ity renivohitry ny Madagasikara ty moa ny fitediavan'ny vahoaka any ary ny olona any a de miaina amin'ny hoe
manao kafe somofo za moa de malaza mihitsy any district Andramasina zany na eto Madagasikara ary de ao anatin'izay koa eto Antananarivo a ny fakana avao ny vokatra avatea de mba entina midika any ambanivohitra de ny any ambanivohitra hitany ady de io no mifamezivezy eo a zay moa le fiainantsika malagasy a mifamezivezy a ao anatin'ny tany raha manana. Eto aloha zany manao koko kely a any Jean François Angélico Voriandro satria efa tonga eto ny délégation navano Menabe de kokoa any Angélico zany a Menabe zany a raha miresaka Menabe tsika de ao Morondava, ao Mahabo a, ao Miandro Vazo, de ao Belotsirotsirobena zany ao anatin'izay de efa tonga eto ny délégation fa milo hoe any an-dalana aloha zany le tongava zalao fa tena mahafinaritra ty congrès tsika ty a ifankahita namana samy hafa raha Madagasikara zany fa de efa jejejo daholo ny namana rehetra manao selfie am'izao fotoana zao efa eto zay eny ianareo mbola any koa aza taraika tongava manaova tsara koa aloha mafanana izany zany fa mangatsika maraindraina eny ary raha zay ny zava-misy ny tombontsoa ho azon'Andriamasina tamin'ny filomarika Ravalomanina mahatsiarotsiaro an'izany ary anisany tena nametraka fitokisana tamin'ny filomarika Ravalomanina potika tanteraka hoy ianao Andriamasina na resaka lalana, resaka tsy fandriam-pahalema na resaka fiainan'ny tantsaha, resaka asa, ny resaka akapobean'ny fiarahamonina ara-tsosialy mbola manantena filomarika Ravalomanina ny vahoakan'Andriamasina Monsieur Abraham. Eny tompoko. Raha ny any pon'ny vahoaka ao anatin'ny district Andriamasina satria mahatantsaha azy de tena hita hoe nisy fiatraikany a tany amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy mihitsy fampandrosoana nentin'ny filoham-pirenena teo amin'ny marika Ravalomanana zany raha tsy hiteny afa-tsy ny hoe teo amin'ny fanabeazana ny kit scolaire, ny tablé, ny maro hoe tsy voatanisa ao anatin'izany ihany koa ny foto-drafitra asa, resaka sekoly, resaka barazy, ny lalana fe ao anatin'izany daholo mihitsy ka noho izany raha ny fifidianana moa zao dia andrandray ary angatahana mihitsy a mba hisy izany fifidianana zany fa za eto ry ifaniry de miteny mihitsy fa 20% mahery a tam'izany fotoana zany a ny an'Andriamasina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 24 fa am'izao vanim-potoana zao raha fikaikiaikany aloha sy zava-misy any atao rano de hoy za hoe efa lany ngamba efa lany a filoham-pirenena marika Ravalomanana fa latsabatsy fifidianana nandrasany fa tena efa voniny olona tena marina ihany koa azy de zao itombo le 20% raha fijerinareo itombo a ary aloha atao hoe tsy maintsy ho ampitomboina fa ny olona mihitsy ndray zany tena mifanentana ary zavatra keny amin'ny ainy aman-jery a de efa zava-dehibe ihany koa ary raha izany district an'Andriamasina zany koa ny resahana ka hoe eny ambanivohitra de eny an-tsaha eny aza sasany de tena miondana mihitsy raha izay nitenenana azy satria manaraka eny le radio kely any amin'ny birao eny le radio ao an-trano any tokotany aza de efa maheno ny olona hoe zany ny miara-manonja ary tena isorana moa ianary tompona andraikitra ty fotony ity a amin'ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny tena zava-misy satria ohatra resiko ty MPS ty na eo amin'ny district an'Andriamasina azy de misy fotoana fa tsy maheno ny tantsaha satria tsy fantatra hoe inona ny anton'izany na ahoana sy ahoana fa misy koa fa nefa fotoana tena ao tsara mihitsy ary tena na maheno azy ny olona rehefa atran'izao eny an-tsaha mbola averiny io rehefa hariva amin'ny fandriam-pahalemana sy ny karaza moa tsy de matory ny olona satria ny omby amina taprizana eny an-tokontrano izy mifototra any an-trano mienoeno mbola miaino re izy am'le maraina ary tena miondana mihitsy ny olona ny district an'Andriamasina zany maromaro ny délégation n'Andriamasina moa tsy de lavitra atsika moa zany fa nareo azo lazaina hoe tsy lavitra ny tanàna tonga aloha ihany maromaro ny mpizaika tonga tena maro io zany ny tena marina dia ny olona mangetaheta ary misy aza ny tena efa miteny hoe rovina misy congrès fa maro ny olona ho avy atreto satria efa natao mifanentanana efa nantsona ny olona ao anatin'izay ka ny fandaminana am'izany moa dia efa somarina alefa telefona nisy ny fifandraisana amin'ny namana mpikatroka rehetra hoe tongava maro fa zay mitambatra vato zay misaraka fasika ary io ny provoka ray hitsapana zany herin'ny tiako Madagasikara eto amin'ity fireneny ity eny ary mana tena zava-dehibe ny district an'Andriamasina am'izany congrès national izany ary zany olana rehetra ny tany saina Andriamatoa Abraham zany sy ny amin'ny hoe miandrandra vahaolana hoentin'ny atokotiko Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanina de enoana fa hivaly
amin'ny congrès national eo daholo ny am'izay mety ho fomba fijery ny antoko zany sy ny fahavonona ny antoko fanetana anary avy any amin'ny maire i Abraham amaranantsika ny fandalovanao eto miaino antsika ny any tanàna am'izao fotoan'izao de sady ataovy kokoa ihany koa raha tojo mivarotra manao hôtely ao anaty tsenana Laribivatsolo ao tena mpiondanatsika zany fanetanana zany de zao rehefa mahena zao fandarana zao sika any amin'ny district Andramasina dia voalohany indrindra aloha dia ampitao any namanao miaingy zany eo amin'ny ankohonana mandeha zany eo ampifanolo-bodirindrina mandeha zany ao amin'ny vakiparitra fokotany any commune ny district Ray Manontolo mihitsy ary isika any anivo faritra any ihany koa de mandraisa ndraikitra fa izao no fotoana anananao fahefana ho amin'ny hoavy tsaratsara kokoa ka noho zany amin'ny resaka lisy-pifidianana dia efa tonga any amin'ny fokotany any ny lisy-pifidianana ko ao anatin'izany dia aza tao sakana ny 15 minitra zay tsy jerevanao an'izany anaranao ao zany fa matoa ianao voasoratra ao anatin'io voatoa anao anana didy anana ndraikitra ao anatin'lay lisy-pifidianana de anana ndraikitra ianao manana anzoanao anao ary eo anatin'izany no aneonao fantatrao ary tsy afenina mihitsy fa misy ny olana eo amin'ny fiainanao fa izany hoe voafeany le rindrina efatra ao atokantrano zany ao anatin'izany efa mba mahana ny olana io de raisony andraikitra fa tsisy afatsy ny fandehananao mifidy ary tsy afaka mifidy ianao raha tsy ao anatin'ny ilay lisy-pifidianana fa raha misy de 15 minitra amin'ny zavatra keny moa enombe eny de ny hoe inona moa zany le andehanana mifidy fa tsy ny eo ihany feny eo zao tsy tena diso be isika fa tena raisony andraikitrao raisony andraikitrao raha hitanao ny olana ianao ihany ko ny tokony amea ny vahaolana ao anatin'izay ny amin'ny congrès zany dia manetana atsika district ny Andramasina ho tonga maro any ahotsika mifiraisakina atsika hoe misy tiako Madagasikara izay lohany fa tsy rambony na ny eo atenatena zany district Andramasina zany eto am'ty Madagasikara ty fa zao nefa no apetrako matetika misy any amin'ny commune any amin'ny district mino fa aretina iraisany zany am'rehetrarehetra any de zao no hoe ahoana ny resaka dépense sy ny zavatra fandanina ao anatin'izany congrès zany fa rehefa ao anatinao izany fampandrosoana rehefa ao anatinao izany hoe fitiavana ny tiako Madagasikara sy ny firenenao zany tena tonga ianao tsy mitandro asa sarana vola tsy angidy rovina ny volana hoe samy manana fa le isany ihany ko ny tsy mitovy ary zay fahafahamanao anao district Andramasina zany ry avako mbola tratra bisikilety zany sakafo atao atsika iny de ao anatin'izay ka makasitraka makatelina amin'ny fandarana miara-manonja ary isika any an-tanàna any de kokoa atsika rehetra zay mahafantatra ary atao satatra mpavarany ty manetsa be mbola hoava de mbola hoava ny fivarainy amin'ny manaraka ry faniry fa de misaotra anareo de mahery izany indrindra tompoko mbola ho avy eny avy amoron-dava fa aza mialitsika efa nresahako teo Angélico de ho avy izy rehefa aveo ho avy ihany koa ny avy any Enjorbe na leçon mbola hiaraka amintsika rehefa aveo anao fanetanana zany zay tonga ety aloha zany de ampidiritsika tsikelikely fa andray merarafidy aloha tsika efa falifaly zao ambo miadana zao am'izao fotoana zao hoe any be ny tanànanay fa eto de miteny zany aty le fanasana ito le fanasana ty congrès-ny olom-boafidy tiako Madagasikara 3 jona 2024 zany de eo ambany fiahiny filoha national ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanina zany de manasa an'ireo olom-boafidy rehetra ho an'ny antoko tiako Madagasikara zany de eny QG tsy QG fa eny amin'ny Magro Tanjombato no anatanterahana am'izany congrès ny olom-boafidy ny antoko tiako Madagasikara zany de efa mikarakara ao ange ry président Christian ry madame Mbola ny ekipa rehetrarehetra ry madame Salozy ry Body sy ny ekipa rehetrarehetra eto zao merarafidy de efa tonga eto anatrika an'izany congrès ny olom-boafidy ny antoko tiako Madagasikara zany marobe de marobe nefa io mana hiarika an'izany fiaonandehibe izany fa de eto aloha zany tonga de raha abitsika rakotoary manana fidy 100 zay ny tena anarany fa zay malala azy moa de hoe any rafidy be ny tanàna andao toko mihitsy aloha monsieur le maire miarabanao salama sady mpikatroka tiako Madagasikara anatin'ny distima mihitsy ndao ary salama monsieur Faniry de faly miarahaba isika mpanaraka ny miara-manonja tamin'ny MBS de faly miarahaba ny vahoaka rehetra manerina Madagasikara
ary miarahaba manokana distrikna Andramasina indrindra moa ny commune zay misy any tena de tsy ho adino kokoa ana rehetrarehetra zay manaraka an'izao fandarina izao ka de salama tanteraka aloha miatrika tam'ity miara-manonjay ity ary de vonina tanteraka koa hiatrika ny congressy sy ny fanetanana rehetra efa nresahany Andriamatoa Abraham teo ihany izy ity Andriamatoa Beny Tanàna Rafidy ianao moa Beny Tanàna ao anatin'ny commune Ambomiadana zany resaka Andramasina de tsy ny Ambomiadana foana fa akoa nge Andramasina misy commune marobe firy commune mo Andramasina 14 commune 14 commune zany kokoa daholo ho atsika anatin'ny commune 770 tsisy anavana fa zay tandrifo mivavaka aloha voatoniko teo zany efa nresadresaka teo ihany Andriamatoa Abraham ny amin'ny olana maro samihafa fa mety manana namafisana zay ihany angamba Andriamatoa Beny Tanàna satria ianao amin'ny andraikitra isan'andro fanerasera mivoaka mahita jaly zay hiainan'ny vahoaka na hoe ny ponina na ihany koa ny olom-pirenena mba afaka resahana ihany ve satria fotoana zao anararaotana mivatana am'zany Andriamatoa Beny Tanàna tena amaben'ny tanàna ny tena solo tena vahoaka de matsiaro satria na miatrahany vahoaka andraikitra de matsiaro mihitsy hoe ohatran'izany Ambomiadana zany maizina pototro mazava mangetahitambodiriana satria raha ny zava misy eto Madagasikara de Ambomiadana no anisany tena sorotra anankiray mamatsy Anatananarivo renivohitra ary mamatsy Madagasikara mihitsy raha lazaina satria avao commune Ambomiadana no misy Antsiazo-Paniry zay mamatsy na raha fisotro madiona ny herinaratra zay iainana eto Madagasikara kanefa ohatra mahatsiaro tena ihany zay any amin'ny distrikna Andramasina indrindra ny commune sy ny vahoaka ao aminy hoe fa ahoana mihitsy ary moa zany reto vahoaka n'Ambomiadana sy ny poninao fa na de mifokotany zay misy le fitrandrahana aza de tsy mba misitraka na de ataoko hoe raha fisotro madio sy ny jiro de ao anatin'izany zany le resaka décentralisation mihitsy ngamba mihina hoe tena tsy mipetraka eto amin'ny firenena satria raha ny tena marina tokony mapetraka le décentralisation ahafahana fahefahana reo fitsinjaram-pahefahana eny fotony ahafahana mampandrosan'le commune ny zavatra mahagaga anay manko de ny commune Ambomiadana no mamatsy ny jiro aty Antananarivo nefa zay ara 10 kilometra miala amin'ny renivohitry ny commune no misy Antsiazo-Paniry fa raha ny Antsiazo-Paniry ny herinaratra makaty Ambomanambola vao makany Ambatilampa makany Abenjy izay vao miretoro makany amin'izany commune Ambomiadana izany zay somary mampalahelo kely ary tena tsy hoe mampalahelo moa zany fa ny vahoaka de mahatsiaro hoe tena ohatra ny atao ampimamba ve zany lay vahoaka any amin'ny distrika n'Andramasina raha ny teny koa ny filoham-pirenena hoe tsisy distrika natao adiny zany amin'ny resaka fampandrosoana zay hatreto aloha de tena ampanetretena zoko faniry no ilazana fa adiny tanteraka zany Andramasina zany mbola tsy hitako mihitsy hoe ina le tena foto-drafitrasa nataon'ny fitondram-panjakana ny distrikna Andramasina lalana zao nefa nytenenina ho atao fa hatramin'izao mbola tsisy fanombohana zany lalana zany ka tsy haiko hoe manomboka rovina ary mbola isy fanantenana avy ho vita ny lalana na tsy ho vita ary le napetraka teo hoe zay commune Ambomiadana na inona aloha ny antoko misy marina fa lany tamin'ny antoko tiako Madagasikara ny Beny Tanàna fa na de zany na tsy zany koa manamaizy azy ny commune Ambomiadana satria le voalazako teo izahay no mamatsy fa na de ty herinaratra iresahantsika ty aza de avany Ambomiadana io maingy Antsiazo-Paniry no mamatsy ana Telomita Mandro Seza Farahantsana io ranony kopa io Antsiazo-Paniry mamatsy kanefa de zay maizina pototro mazava mangetahitambodiriana zany zavatra zany tena tsy mipetraka mihitsy le resaka décentralisation eto Madagasikara le fitsinjaram-pahefana ny resaka déconcentration tsy iny zany no manjaka fa ny décentralisation tsy mipetraka ataontsika hoe ny asa 700 ny vahoaka ny Ambomiadana ve tatsaha avokoa maire Rafidy tsy Ambomiadana moa zany fa tonga de Andramasina manahoana ianao mandeha san'andro le tatsaha mbola matanjaka ve ny hita tatsaha mbola mahavokatra tsara tatsaha mbola afaka tena hoe miaina n'le fiainana tsara ve zany no hita am'izao fotoana zao akoatran'le hoe lalana resaka angovo ataon'ny fanjakana distrika tsy misy adiny nefa eto zao anao tena mitaraina hoe tena tsy mahazo tombotsoa an'izany nge Andramasina le vahoaka tatsaha mihitsy manaona fijerinao azy ny vahoaka zany hatreto aloha de hitanao hoe reraka reraka izy ary hafa le hoe nitedavina an'io hoe nivavaka nampianarin'ny tompo hoe meanan'io sakafo sahaza ho aninay fa ny zavatra tedavina rapitso efa hoanina an'io zany
zany hoe fa raiky trosa zany ny tena marina vahoaka am'izao fa tsisy tsony hoe mbola miaina sy mivelona amin'ny fahalalana ave vahoaka ary tena tsapanao misy hoe tena latsaka katerena le firenena am'izao tsy mifanaraka mihitsy na de ataoko hoe ny tolotra sy ny tinady eto Madagasikara ny vidim-piainana sy ny zavatra iaina ny vahoaka zany tena tsy mifanaraka am'izao fotoana izao ary na de mahita an'ity sandam-bolatsika amin'ny tonga anty aza faniry tena mampalahelo mihitsy anie hoe amin'ny fomba ahoana moa ny aina ny vahoaka raha ataoko fotsiny hoe ny vidim-piainana iaina ny vahoaka am'izao fotoana zao 5,000 ny euro ray zao 10,000 ariary eritreto am'izany tsy mifanaraka itsony ohatra na de ataoko hoe mpampianatra aza ny asanao ny andamiteanao na fonctionnement manao mampianatra tsy niakatra 50% fa mividy nentina vidinao niakatra 50% de efa eritreto an'izany zany fa raha ninambaraka apoka ianao de ary amin'ny faribotiny sisa natabaka apoka sisa ny hoanina zany zava misy eto Madagasikara ary tsy mahavita taona le vokatra zay de vokatra vokariny vokariny tatsa tsy mahavokatra satria ny antony isika nge mipetraka eto amboniny areny fa mampalahelo satria za zao mieritreritra hoe isika ave tena manana fahaleovan-tena maro Madagasikara raha manana fahaleovan-tena tsika inona ny ampahatra atsika isika no manana ny arena tsy rita ny vahiny manontolo eto am'izao tontolo zao mbola eto Madagasikara fa isika de anarana mandeha manesy fotsiny zany hoe arena kibony tany zany fa ny vahoaka eto ambony mahantra fa diranovana daholo ary ny hantsana manelanelana manan-karena sy mahantra am'izao de tena fanalavitra tanteraka fa tsy mifanakaikikaiky satria ny manan-karena tena tonga de hitanao hoe tena manan-karena tanteraka fa ny mahantra tena tonga de any amin'ny farahidiny tena tsy mifanaraka ny zavatra tena hoe za aloha na resy lahatra ana ary na tiako Madagasikara ana ary masaka ara-potikevitra mihitsy ny tena hoe za ranga zany filoham-pirenena maro karavaly zany nahitako ny tena hoe teo anatin'ny fiainako 12 taona ny tatana président Framako fa tam'izany fampianarana zany tamy 2000 nanomboka 2002 tatarao mihitsy fa zay zao nanomboka 2002 hatramy 2008 président Fram foana tao anatin'izany fotoana zany ny tena hitako hoe tena misy fitondram-panjakana mijery sekoly kely any ambany vohatra ny tantanako fa eo aloha ny kit scolaire sy ny ndresaka alezoma sy ny fafy tsy misy mihitsy ny fanataoko hoe izay iza président Fram tsy mahazo miteny hoe mandoa écolazy ndray aman-dreny mpianatra fa atao hoe latsakemboka sisa raha ohatra ka mbola misy cotisation zany fa tena tonga de vita ny fitondram-panjakana no mandony vola isam-bolana fonctionnement sekoly privé ny tantanako tam'izany fa tena voajery daholo tsy hoe sekoly mpanjakana ihany fa na privé zany de tonga de mandray vola isam-bolana mandoana karaha mampampianatra ny mpianatra tam'izany misy ny kit scolaire zay vatsina ho an'ny mpianatra tena hitanao hoe milamina tanteraka tsisy zavatra mampiasa sainao tonga farany volana de maka vola de ohatra mifantoka be ao anaty sainao hoe misy fitondram-panjakana mijery fa mbola président Fram ihany atao arinan'izay fa tena mahatsiaro an'izay ianao hoe fitantanana fa tena tsy mandeha zeloniny tsony satria ny ray aman-dreniny mpianatra efa mantra tsy maintsy mandoa écolazy zany zavatra zany zany satino an'izany ny vidim-piainana tam'izany fotoana zany mifanaraka na nytolotra sy ny tinady aza iaina ny vahoaka tena fanaraka ny karamanao ny fonctionnementanao sy ny zavatra vidinao tsy mifanalavitra mihitsy ny sandam-bola tam'izany fotoana zany tsy mbola nitsitongona tahaka zao de zany rehetrarehetra zany ohatra mampanontany tena hoe i Madagasikara ave tena mana fahaleovan-tena marina sa anarana manesy le izy fa mety mbola ho arafitra ao anatin'ny any faraparany any any moa le izy faniry fa ny fotoan-dehibe moa zany arika congrès nationaly ho an'ny antoko manana etaeta sy zavatra ambarany district an'Andriamasina zany ho an'ny rafitra ny distim amin'io maire Rafidy mino fa mba toandro district rehetra ihany ko manana fanantenana nareo tena miazakazaka hiarika an'izany congrès national zany tena vonina tanteraka ny vahoaka district an'Andriamasina hiatrika an'izany congrès zany ary io nge namporofonana kio fa hoe matanjaka ny tiako Madagasikara zavatra mahagaga fotsiny manko de le zava-misy eto Madagasikara le fanakatsakana na ohatranazy zany mahatsiaro ihany hoe inona moa zany ary ny antony hoe zay tany alehan'ny président de sakanana daholo tsy haiko hoe président ve zany le mbola favori sa ahoana de sakanana fa raha misy mpivarotra anankiroa ifaniry ka hoe reo mpivarotra eo samy mivarotra eo ihany de mety misy le mpivarotra anankiray mety tsy haiko ny tsirony sakafo no ngambany tsara de ozy le olona hoe le mpivarotra anankiray mbola eo foana fa le anankiray nasorona zay fa tsy nahazo mivarotra teto tsony de mifindra ary am'le takotakony ary de lasa am'izay le kiliady antany aiza nga le mpivarotra teto rehefa tsara ny ataonao na de mifindra sy takona any izy ianao hitan'ny olona foana ary karohan'ny olona za zany miteny hoe matoa président sakanana fa nao edina tsy ho hita tsony président mbola zahavin'ny olona foana rehefa tsara ny nataony
fa raha velantsika andeha malalaka azy izy ka rehefa tsy tian'ny olona neo tsy tiany foana de za zany mametraka hoe manana fotom-pisainana tena zay mahatiako madagasikara ny tiako madagasikara zany masaka ara-potokevitra ary le mentalité amin'ny président mihitsy zany anekeko anazy hoe na inoninona zavatra amseho sy sakatsakana de manana finoana izy ary manana an'zany tena hoe vision hoe mbola hivoaka mpandresy zany raha mbola misy koa nyfarany tsy foana ny fanantenana zao Filoha Marc-Ravalomanana eny ary ity le nandrasantsika maro hoe egny aneka mba hametraka fanontaniana raha faniry manova tononkalo izy ty zany tsy homaniny zany ty fa tonga de hanovantsika surprise eto hoe zay ao anatin'ny sainy be ny tanàna rafidy mihitsy ny aloha hoentiny eto ny fiainan'ny firenena akoatra ny fiainan'ny firenena tonga de mifandray am'lay hoe fanetanana ho tonga makany am'lay kongresy sy le hoe fanantenana ho an'ny hiverena ny Filoha Marc-Ravalomanana indray zay moa ny etaetany rehetra fa izy no afaka manambarana zay mety heviny zany fa ny etaeta aloha zany de efa tany amin'ny kongresy paritra rehetra de efa niantsoantso ary samy nahita angeny rehetra miverena tado mijaly zay mosare zay mijaly ny vahoaka sy ny tsisa de zay nga mafantaniko ny tsy hoe fantaniko fa zay mba etaeta hoe eto ary le tononkalo fanetanana zay miresaka ny zava-misy am'izao fotoana zay ary ho tonga any am'izay tena hoe kongresy zay eny ary io moa zany talenta fameza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra de ampiasaina am'izay sehatra rehetra ary izy koa mampiteny anao rehefa misy ny zavatra tianao tenenina de voalohany aloha fanetanana hoe ho tonga maro tsika amin'ny sabotsy ao anatin'ny Tanjombato le toerana Magro de ny amin'ny Magro Tanjombato ny invitation ho raisiny ao amin'ny distim zany Mainsy Njaka sy tena koa moa zany eo amin'ny fotoana io de mandrindra an'izay fa ao anatin'izany vao avy nankalaza ny fiaina 26 jona isika teo fankalazana fahaleovantena ino ka mifampiankina zany rehetrarehetra zany faniry ao anatin'ny tononkalo zay mety mba atolotra ho an'ny vahoaka de mampisaina anareo vahoaka any koa zay manaraka an'izao fandarana izao telo amby mpolo taona zay raha ny tantara no jerena nazahoantsika ilay fahaleovantena telo amby mpolo taona mipetraka ho tantara hoe fahaleovantena ho a Madagasikara tsy mora ny ady nosedraina tamin'izany na noerantsika ny fanjanahantany firifiry moa firifiry moa no maty ireo vatapadoa izany no nahatonga an'ireo mahery fo tantara tsy haivonono zany ka mipetraka ho soratra izany koa no nahatonga be kotsy maro olatra voarakitra ao anaty boky avokoa ireo anarany ny tanjony de tsotra hiady ho an'ireo taranany aiza ho aiza nefa zany rehetra zany ankehitriny lasa me mahazo vahana indray ireo vahiny zay tany malalaka nahatsana an-tanàna efa tapitra voafangitry ny sinosy ireo karana to anarana maneo sisy la hoe fahaleovantena lasa fahazarana le hiram-pirenena hoe ry tanyrazanay malala ory Madagasikara soa ny malalaka efa lasa ny karana sy sonoa firifiry re vahoaka zao no mandra sy mijaly mikorotana zay tsy izy indrindra lay sosialy ny vidim-piainana miakatra ny sandam-bola mitsitongana ny are-pirenena nefa efa tapitra hoafongana zay tokony hampiakatra ny sandam-bola malagasy fa voaondran'olombitsy sy ireo vahiny any an-dafy ka reo mpiketrika azy bizy natao reny no manjaka fa ny vahoaka itsy akilany to mijaly sy mahantra firifiry re vahoaka no lasa mandry amoron-dalana me mitombo anisy atrano re tsy manana ontsa ny fonao ary tena hoe honena fa zaza tsy ampitaona lasa nyvaritena tsy midika olon-dresa nefa zay olona mangina fa miezaka mandevy dada mba hisiny fitoniana fa raha dada ho ianao ny tsy nanam-pandeferana ngambysika rehetra zao raha naneo ny atezerana de mety nanahoana hity tantsika mety efa nisy teto angamba lay raha mandrika mbola misy ny fotoana afahantsika mandiny tena miantso atsika dada ny fiainam-pirenena andao isika rehetra hifamometanana amerina président Marc-Ravalomanana ho porofotsika fa sika tsy olon-dresy ho porofoina amin'ny sabotsy zany de io le kongresy de mivavaka isika rehetrarehetra hoe Andriamanitra ho ampio ny Gasikara mba tahio reo mpitondra rery tompo mba tololo fahendrena mba tsapahan'ireo vahoaka zany hoe fahaleovantena ahafahantsika hiala amin'ny mafy sy mangidy manetana atsika miantserafidy makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy zay le izy zay hitatsika am'izany fa tonga de mirindry io
tonga any amin'ny fandraisana ndraiky ty de tonga any amin'ny kongresy sy fanantenana ho amin'ny filoha maro karavalomanina de misaotra be ny tanàna Andrafidy zay be ny tanàna ao anatin'izany commune Ambomiadan'izany de maniry ndray anirina any tsy ho ela ifankahita eto amin'ny fandarina indray tsika monsieur le maire. Ok de makasitraka faniry makasitraka mpanaraka fandarina rehetra de manantena feonantsika mpifaliana amin'ny sabotsy ary mino koa tsika fa manaraka ny lalàna isika zay efa napetraka hoe ao anatin'ny efitrano ao anatin'ny efitrano mitsika ny Tanjombato tokony tsisy ny sakatsakana angamba zany fotoana zany raha tena demokrasia marina eto Madagasikara eo nampifaliana eny tsika mianakavy de mirary soa ary kokoa an'izay nanaraka fandaharana de mirary soa tsika mianakavy samosalama anatrika zany fotoana izany indrindra fa président Marc Ravalomanana de tsika mbavaka mba omeny tompo fahasalamana sehery izy ahafahany miatrika ny adidy sy ny andraikitra eto amin'ity tany sy ny firenena ity makasitraka. Misaotra indrindra tsika mibe ny tanàna Rafidy na hoe Rakotoarimana na Fidison zay voafidy tao amin'ny commune Ambomiadana district Andramasina ery betabe moa vaovao zay eto ambony ty plateau ty ngia de misy vaovao maro samihafa voaraiko efa nyteneniko hoe lasa nitosy any Ramse de rehefa nitosy any moa zany de ny ao anatin'ny programme maro samihafa raha ny fantatra de hoe io moa zany le efa fika tsy lasa lavitra satria zareo nge hoa tsy manana zavatra toatra ny hoe remise na moto ho an'ireo be ny taràna ho jusque sy camion ben ho an'ny commune nitosy zany ame moto zany zay zany le style Andramse zany tsy manana zavatra atolotra izy akoatra zay de inauguration na office national de lutte anti-tabac de inauguration na bâtiment sevrage de CSB zany resaka hôpital izy de pose de la première pierre na hôpital manara-penitra izay le zavatra ataony Ramse de nitosy zareo manao an'le hetsika eny amboribory tany fadimy ny olona no entana de toma maka nitosy eny raha vaovao maro samihafa azotsika zany de mahavarina sy mahatalanjana ohatran'le zavatra nitranga ihany io hoe teny Andoran'ny fotsy teny le fitokanana sekoly kely natao teny Andoran'ny fotsy kely niaraka am'le Ramse sy le député le voafidy tamin'ny antokony fa tonga tao daholo ny député rehetrarehetra ny gouverneur any amin'ny faritra ny ministre sy ny sisa fitaoman'olona avany amina district maro samihafa nefa etsy Andoran'ny fotsy manao hetsika zany hoe efa tsy mahatongo tsony hoe hisy mpanaraka de voatery mitona olona tahaka ny natao sy ny verina fa hoe mba ampiseho an'le image hoe mbola be vahoaka de mamita tena am'le fomba fanaovana politika ohatrohatran'izany io moa zany de hoe fa zay zareo zany izy ihany no miezaka manino auto satisfaction mampifaly tena zay efa mahafantatra nefa hoe tena tsy ho tafavoaka reto olo reto de aseho fotsiny zay sary zay zany fa iny exploitena rehefa avy eo any am'ilay paipakady politika rehetra any am'ilay resaka vato ala bato zany moa mbola adevitra hafa ndray zany rehetrarehetra zany fa te hitenikely fotsiny aho hoe tsy lasa aiza fika mampimekely reo fa alao andeha alao andany fotoana eo fotsiny aloha fa fipetraka koa ny fitorena iny androany eny amin'ny fitsarana de ho hitantsika eo efa mivory ny mpanao politika rehetra any ambadika any miasa daholy tsisy mamela rery am'izao adevitra zao fotsiny anoaniny amin'ny hoe vazaka iny mpitondra antsika ty tsy binationaux fa tena hoe teratany frantsay ary ho alefatsika eo rehefa avy eo ny interview ny Juan Gomez raha ohatra ka vonon'ny faly eo le izy tany amin'ny RFI Juan Gomez moa zany de alisan'ilay mpanao gazety frantsay rehefa misy loha hevitra matanjaka betrony de efa mandeha daholo le karazana appel telefonika rehefa amin'ny maraina iny eo anivon'ny RFI zany de ho alefatsika rehefa avy eo zany satria tsy amelany ny mpanao gazety frantsay ty resaka adevitra momba ny nationalité angay any radio ty am'le naturalisation fivadiana tanteraka zany zay tsy nanana moa zany fototra na journaliste tany am'le hoe Razambe na avy amin'ny ray aman-dren'ny Olovana fa de hoe nangataka izy taty amin'ny faha-efapolo taona de etony zareo efa anteny ny France 24 anteny ny France Info anteny ny RFI de zao ndray mbola miverina am'teny ndray zany ny RFI amin'ny fandarana Juan Gomez zany ho hitantsika rehefa avy eo eny ary efa eto akaiky eto avy lavitra
avylavitra fa de tonga eto amintsika eto ny délégation na aloha aloha mekodona kely Angélico mariny zany io mibatsy eo ambanin'ny Angélico io avy any a Belle sur Mer Angélico tonga eto amintsika eto mpikaroka tiako Madagasikara tanora mafana foana zao tovolahy zao ary nisy amin'ny mpanohana ny Filomarka Ravalomanana mpanitsiketsika ny antoko team de tonga eto amintsika eto ivahiny tonga solo soatsanao monsieur Faniry soatsany MBS nandrainay avy any faritsy ny Menabe Belle sur Mer commune rurale kely any ambanimbany vohitsy ny ambanimbany Ravikazo any de tonga eto hoe anatsika an'izao fotoana ngeza be amintsika zao ary fanentanana moa no atao ary firarentsoa ho an'ny président Marc Ravalomanana aloha voalohany ary ny mpikambana eran'ny Madagasikara donc angamba tsy ho latsa-danja am'izay fanatao ary fananao moa zany congrès sy partout Madagasikara enerana ny district fa nandalo tany moa tsika tsy tafaresaky ihany fa nisy any vaovao nekatsika tany sy ny tima saiky nyresaky ihany tsika tany nisy zavatra vaovao saiko hoe mba ho nomena anareo moa fa tsy tafiresaky tsika no fotoana koa moa zany tsy ny fanomezantsiny ka toko angamba misy kelikely mba tokony ambara mahakasika an'izay mahakasika ny voalohany aloha anohan'ny Belle sur Mer commune Belle sur Mer raso aloha vetivety Angélico Belle sur Mer zany commune ao amin'ny district any district ny Morondava zay zany tsara fantatsika manko zay commune rurale satria misy an'le Belle sur Tsirbihana iny district iny fa Belle sur Mer ndray zany commune ao anatin'ny district ny Morondava tao ary Angélico inona ny vaovao zay tokony fampizarana ny vaovao fampizarana aloha maro maro ny vaovao araky ny resahako teo hoe nisy zany tsika tany tokony fampiresaky de tsy nisy fotoana niezaka ihany fana hoe zao tokony atao zao fampiresah mahakasika aminay ihany zany misy zavatra mampalahelo kely fa tamin'ny fotoan'ny président Ravalomanana nataoko angamba nisy nataontsika hoe tamin'ny Morondava mba nisy société mitsangana am'izao izy madôly tsisy na mipêcherie na resaka pêche moa zany na resaka sikoma tsy mandeha nefa mipromesy tam'izany bobaka be hoe andeha siranala sikoma voany aty gauche à droite nefa tsisy le izy hatram'izao donc angamba manantena président zahay président Ravalomanana hanoy an'izay efa vita teo zany mba tokony hoe andeha zany fa tsy hoe mbo maty koa bakeo na ohatran'izay tena hoe orinasa nafatarana farangeza ary na betaolanay ty monsieur Faniry zany sikoma siranala moa ko izy io siranala izy taloha fa miprivatisena de lasa sikoma ka donc zany tsy ho latsa-danja am'izay fa teo taloha tsy tokony hoe ho maty koa fa hoe mba handeha soa ohatran'izay na même lalana tamin'ny 2006 lalana zany taminay tany mianjovazo malaimbany zany nalana adiny 8 angambany 110 km fa tsy vitanao adiny 2 adiny 1 zany ka am'izao vita moa le izy to nanjon'ny président Ravalomanana de mba nandeha le lalana nankoatran'izay raha mbola misy entre Belle sur Tsirbihana sy Morondava zany mbola mafana zany monsieur Faniry ao amin'ny 100 km latsaky fa tsy vitana adiny 3 adiny 2 zany ka toko angamba am'izao nefa tam'izany mba nisy fanatsarana tamin'ny président fara tapre zany le raha tsisy na resaka social na iny zany sécurité any Belle sur Mer any insécurité mahakasika vakifasana zay le saiky resahako taminao tany tena mampalahelo anay mihitsy raha iny ary zay tany nandeha tany Belle sur Mer zay tamin'ny fotoana zany tany moa zay nandevina misy zokinay maty tamin'ny mois de mars fa mitovy amin'ireny carrière na volamena reny ny vakifasana ny Belle sur Mer magaga zany monsieur Faniry tsy hay hoe azonao azavaina ve io fasana io adina tsy hay hoe taolana ve de avin'le olona any sa maso ve sa mbola misy maso nefa zany misy le cimetière tsy vaovao fa le cimetière fa ela juste à côté nay zany le raha ka manaingana tsika zany zay misy mpitondra fanjakana aminay fa tsisy hoe hitanao poursuite manenjika nefa misy mitantara vahoaka eo amin'ny tanàna eo hoe nareo mandalo eo mba misy tenenanay raha ty fa zahay tsy afaky miteny fa misy an'izao eto amintsika eto de mba zay mahatonga anay raha tonga eo président Ravalomanana ary ho resahanay amin'ity congrès ty
ny zavatra tsy mety any afaratsy misy anay ihany mbola be namako iresakeo ho avy tonga eto Menabe Morondava district ampitanàna Mahabo raha teo enareo ihany sécurité ny Mahabo taoko angamba tsisy hoe mba raha ho latsaky zany am'izay hoe na misy vary latsaky na hoe sanatsiny vava hoe raha fa tena mampalahelo am'izao fotoana zao mihitsy zany même partout Madagasikara fa tsy Morondava rery ihany ka zay mba hitadiavanay ny président Ravalomanana ho tonga am place indray mpandifa tena tsy mety tsony zao fitantanana zao ho atsika mijery any Angélico tena mbola anatin'ny fahatanorana mihitsy Angélico sady mivizivizy mianatra mo kanefa ianao a de resy lahatra amin'ny antokotiko Madagasikara resy lahatra filomarika Ravalomanana fijoroana tanora tahaka izao a tena zava-dehibe misy Angélico manahoana ny fahatsapan'ny tanora ny raharaham-pirenena za tsy resaka be sur mer fa Menabe mihitsy ny resako anao satria anao matetika mivezivezy tonga ny Belo Tsilobiana tonga ny Mahabo ianao mazava azy tsy lavitra eo Morondava miandro vazo lalana raha teo iny zay ka zay le fanresako teo hoe tamin'ny 2006 zany mbola tanora zay misy zokiny dadako zay ex-député tao indépendant izy tamin'ny voalohany de tiako Madagasikara ny faharoany nalany amin'ny deuxième mandat tam'izany nahaizako ny président Ravalomanana voalohany nahitako anazy amin'ny face à face ary zahay ara tamin'izany fanaintanana fiandrasana tamin'izany moako ty am'le hoe tsisy police tsisy maramila atao nianjy hélicoptère de zahay mihitsy nianjy hélicoptère ny Ravalomanana tamin'izany ka donc na tanora mitovy aminara mahatsapa hoe iza zany Ravalomanana président Ravalomanana zany ka ataoko angamba tsy ho latsa-danja am'izao hoe mitona misy zao taona misy ana aloha da ataoko resy lahatsy fa tsy mahasamy teny sy ohatran'izay fa monmonina fa marary am'izao tena tsy tena mihoatry ny fahasairanana zay nandalovana tam'izao période misy atsika zao ka ataoko angamba manentana an'izay tanora Menabe za Belo sur mer raha tao misy ana de mba tokony ho tonga saina atsika hiova fa tsy ho voafitaka hoe andao andeha sinjaka andao andeha hanao an'izao fa ataoko maromaro raha teo ny fampanantenana nataony tany aminareo tany Menabe tany tamin'ny 2018 2018 zao hoe tsisy vita na même Dabara taresaka tanimbary tsisy mandeha anisan'ny mamatsa rano zany Mahabo Morondava ka raha ohatran'izay anarivony hektara anarivony mihitsy ka io ny fiveloman'olo any na même raha siranala Sikoma zany nge mbola maka rano amin'ny Dabara fa zany le irrigation mihitsy le fanadiovana le kanaly mandeha makany mihitsy tsisy le fitantanana zany tsy mandeha am'laoniny ka tany Menabe raha sy diso koa Angélico nisan'le tranon'ny rotana trano be le no heverina ho manara-penitra nalaza era Madagasikara mihitsy mbola tsy vita tokana sisisa le izy de efa nirodana ho azy teo rodany masoandro sa io ka atsika zany engany mba tsy ho voafitaky manomboka zao tsika tsy tokony voafitaky koa ka manaingan'izay namako any hoe tanora mba hahisafidy ary tsy zaho moa tena manentana mbola tsy propagande zao fa fanaintanana andaoko hoe fa voafitaky tsika zay 10 taona latsaky kely zay de mba tsy ho voafitaka amin'ny manaraka koa fa lasa fahajambenana na hoe ohatran'izay fa manentana zaho eto Angélico avy any Belo sur mer Morondava mba tsy ho voafitaka koa tsika amin'ny fotoa amin'ny manaraka io fa mba hieritseritsy hoe iray aman-dreny io fa président Ravalomanana mitsangana say mitsangana handresy ary hoe ho tombotsoa atsika raha zay eo amin'ny taranaka fanamandimby zany farany tena farany Angélico vao tonga moa ianao zany avy any Belo sur mer zany niatrika an'izay congrès national zay mihina fa efa misy badge ty aminao ty za koa manana badge ty zany zao anay tsy avaradrano de ato indray ny Angélico hitatsika ato io district avy amin'ny faritra de menamena ohatran'izao de zay misy namaikana akanty mba tsy ho tara zay moa mandeha lakana fa ty zao sao de tara sambona tara abisy koa de zay natonga na lakaty ngakaikana aloha de efa misy délégation maro avy any faritra hitany Angélico ka ataoko angamba ny faraparana afaka manjoso afaka miresaky
afaky tsika zay manahirana atsika alohan'ny raha tsy voa satria moa mety hoe isy fandraisana anjara ry amin'ny congrès ry fa ny tena votoatin'le zavatra ataontsika ro mety hoany fa ny zay namana avy any amin'ny faritsaka afaka miresaka amin'izao aloha dia afaka misy fotoana anaty malalaka ho any amin'ny biesy anazavana zay fitarainana avy any ambanivohitra any ohatran'izay ka misaotra anao misy faniry misaotra any amin'ny biesy anjainay eny ary de makasitraka ny Jean François Angélico Voriandro tanareo fa taditiko le anarana niaraka tamintsika teto na hoe Angélico araka ny fahafantarana be sy maro azy lavitra ny zany toerana misy an'le Angélico zany fa zay le fitiavana an'le antoko zay le fitiavana an'lay raharam-pirenena hoe mila mitady vaholantsika fa efa akaiky eo le vahaolana raha misy ny olana ozy Filomary Karavalomanina tsy maintsy misy ny vahaolana de zay raha misy olana raharam-pirenena misy ny vahaolana efa io Filomary Karavalomanina sy ny antokotiko Madagasikara io de manatanteraka mihitsy ny zava-boalaza ao anatin'izay hoe tadiavina ny fiainan'ny antoko zay de mifanatanterahana congrès national de congrès ngeza be ty ho tanterahantsika ty ary maro santionana zao reny hitatsika reny fa nisy voatonga maro be moa teo de mbola reradreraky ny dy eritrereto hoe ny avany Sambava efa niala 2 andro lasa zay fo vita 4 jona tonga de frea ny arivan'iny tonga de nanainga de ny sasany ny apitson'iny de fa le 27 zany de niala tany Sambava tany de efa tafiditra tanàna ry zareo zany hoe tena mandray ho zava-dehibe am'izao congrès ao aza donona hoy ho an'ny mpikatroka rehetra ny olombofidy ny antokotiko Madagasikara raha pitso ery an QG tsy QG eny amin'ny Magro Tanjombato eny amin'ny Magro Tanjombato hanatanterahana ny congrès ny olombofidy atao anatin'ny antokotiko Madagasikara zany de manomboka amin'ny 7 ora maraina zany fa zao ho an'ny mpizaika rehetrarehetra zany mpizaika indrindra ho an'ny andro asabotsy dia amin'ny fito sasany zany dia efa tonga isika zany miarika zay aza tarany amin'ny fito sasany mezaho tonga aloha fa ny fahatongavan'ireo olona nasaina zany zay nahazo an'le fanasana zany any amin'ny amin'ny valo mahery any zareo no miditra zany efa mandeha amina taiminina samy fa mifandara-potoanantsika satria miaraka amin'ny Filomary Karavalomanina ny resaka professionnel sy resaka kalitao ny resaka fanatsaran-javatra zany mba tena ho tsara rindra sy tsara karakara de tena anisany tena sary-piaro an'izany ary tena sarotiny an'izany mihitsy Filomary Karavalomanina sy ny antokotiko Madagasikara de efa miasa daholo ny ekipa mahafinaritra de anaovana kokoa an'ireo mpanadio zay le tatsoroka samy tompon-draharaha daholo malo zao de nahitana ny Ritovy Razaka ry Faniry Rakotosan ry Rivo Ravoajanahary eny Tsimon-drano eny boribory tamy fahatelo zany Faniry Rakotosan teneko zany ry Mirana boribory tamy fahadimy miaro be misy ny ekipa avy any Ambohimanarina boribory tamy fahaenina boribory tamy faharoa boribory tamy voalohany avaradrano ihany koa tonga teny tarihan'ny Rotojo Maire Tojo zany ry Maire Toka tonga teny zay miaraka amin'ny tanora sy ireo vehivavy zay manao zay fandaminana zay akoatran'le hoe reo komity mpikarakara rehetrarehetra zany eny ary aloalohantsika hoe tsy anjoro be vetivetika fa anjoro be ihany koa anisany tena pakasitraka time zany ary tena pakafi amin'ny Filomary Karavalomanina efa eto akaiky eto na leçon ezaka n'izy ireny fotoana ihany zay mino fa tsy hosarotiny ny ao ambadika eo andamina fotoana vetivety tsika zany miaraba na leçon de faly miarabanao Faniry de voalohateny koa hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tonga eto amin'ny eto amin'ny MBS indray de faly miaraba koa ny tompona andraikitra rehetra ao amin'ny radio MBS eo koa amin'ny radio Mada de miaraba manokana ny filoha-mpanorona ny antokotiko Madagasikara de tsy zany fa Andriamatoa Mary Karavalomanina zay natratrara tsika n'izay 20 taona zay ny fandaran'Andriamanitra sy finoana eo koa tsika tokotima rehetrarehetra na veto Antananarivo na Anjorobe na any amin'ny fakitany de arabaina daholo tsika rehetra Andriamanitra manan-karepasoavana na hitandana tsika amitatsika ny ho tsara io congrès amin'ny sabotsy io de ny asa miandratsika koa mbola ho be da be de Andriamanitra ny angatana fitahino atsika rehetra
fa tsy ho lava resaka fa de omena mifaniry fotoana moa mandeha ihany rehefa misy fotoana de resakitsika momba zava-misy satria efa nisy fotoana ihany koa nge nresantsika an'zany zava-misy any Anjorobe nalson e fa alohantsika de tonga de resaka aloha am'le congrès national misy e am'lay hoe tena fahavitrehana Anjorobe hiarika congrès national commune firy moa Anjorobe commune 7 zany zay Anjorobe ay ndena misy lavitra ny any am'za maro tsoposy be tatao sy ny tsisy zany hoavy ny ekipa hoavy ny ekipa zany hoe sady efa mandeha le fanetanana sy fampafatarana fahalavirana sy ny asahotan'ny fiainana sy ny raharam-pirenena am'izao aloha de mety solotena isaky ny commune no tonga araky ny fandaminana de miresaka an'Anjorobe moa de tsy hay ny tsy hiteny hoe tamin'ny tany Antsirabe moa de tsy tonga tany Antsirabe izahay Anjorobe satria efa fotoanany fanindry nandamina n'io resaka congrès misy nivory tao Anjorobe district Anjorobe moa de efa misy kize ny Antokotimo ao de eto koa manentana ho an'izay rehetra te hiditra ny Antokotimo de afaka tonga ao ny bro zany de mivoa efa nandritra ny rovolana zay alatsinainy lakamisy sy sabotsy le teniko hoe avitra ho an'ny fireneny tia firaisankina tsika rehetrarehetra tamin'ny taloha hoe nisy natao hoe firaisankina-pirenena fa izao indray dia avitra ho an'ny firenena ny tanjona eny fa na de na ny TGV ny ovafoara dia raisinay hiaraka anavitra ny firenena tsetsatrehitra tsy ariko zay fa de misaotrak'olo ny tafoka am'izao fotoana zao fa tsy misy resaka hoe tsy mahazo manao congrès nareo ohatr'izao zany nefa ny ainana zany ny ainana tokotiako Madagasikara nandritra n'izay 20 taona betsaka ny sedra niatra teto tamina ny filohanay ary nalefa tany Afrika Atsimo de maro reo nanesy tsy verina tsony iny fa io tahaky ny volamena latsaka ambovoka ny andilamena amiko be volamena sy maiva tanàna arakaraky ny izy anaty ambovoka ao tsy maintsy mihiratra ka dia zay rehetra zay zany de iarabana tsika Tokotimo rehetrarehetra efa any andalana koa moa ny namana rehetra any Maintrano tokony indrindra inarso mifandray am'le namana lavidavitra reo za de ahoana ny any miasa tany Maintrano intelo metaona ary 3 mois intelo eo koa any Ambanja voaingana moa ny tany Ambanja fa niasa tany efela efa any andalana koa zareo tany Ambanja ary de gaga misy hoe matetika ny fanaonay zany rehefa patekôty de makany tany razana nefa tsy tany aminay zay fa tany Ambanja de faly ny olona tany Ambanja de manentana koa tongava amin'ny congrès ny any Nalanjorofo hoe efa niantsiko efa ny andalana any ny Tomasina rehetra iny de tsy adino manokana eto zareo ato Vohibato Fianarantsoa izay adinidiny mihitsy tsy mba resanao zay naly de hoavy koa zareo iny amin'ny commune Mahasoa be Andranomiditra alaka misy ny tenina efa misy any andalana any zareo solotena ny Fianarantsoa ny Sakaramo matetika teneniko any misy an'izany Andranomezabara zany dedaka zany eo Mahaboboka mitsofoka any amin'ny 40 kilometra nanao école tany zay tamin'ny 2 taona fa zany olona 30 kilometra olona mety 20 mifanena aminao de ny 50 mety dahalo fa noho ny fitondran'Andriamanitra école koa moa mikarakaranay de tonga Soamatsara eto iny Mahaboboka iny Betoky any Soamanonga ho avy eo zany Betoky zany de tanàna mahafaly fa ao Soamanonga atsasaky ny olona commune Soamanonga de avany Fort-Dauphin Antanosy fa any koa zareo fa any andalana any de rarina Soamatsara tsetratretra tsy ary zay de Anjorobe zany vonona io nge araky ny teniko tamin'ny faneka vao mivoaka ny di tany amin'ny ACC hoe faharoa ny Antokotimo de ny ampisin'iny zay de efa nivory aiza ny lalakale aiza natetika atao satria politika ny atao fampandrosoana tsy maintsy atao efa vonona zay Anjorobe
be ngamba ny resaky efa natao teto fa dia vonina dao lay isy olo tena ny commune 7 zay moa raha voajanahary de misy hoe andrefana sy atsinanana de ny ankabeazana seka miainga avy aty atsinanana aloha zany tonga de ty Antananarivo manatona sy mitelefona ao am'Borao de ny avy any andrefana tonga de directa makaty Antananarivo. Io atsinanana io koa moa de misy avaratra sy atsimo ny avy aty Mangamila ngamany mety tonga de miantso Nanjorobe koa fa iny Amboasary, Betatao, Ambongamarina, Marvaza isy olo tena maro efa any moa ny isy efa nresanay de eto koa misy natao 10 team efa team hatramin'izay fa misy somary team vaovao zany tsy fanomezatsia zany fa zany ny atao hoe raha politika sy antoko misy ireo hoe comité ad hoc de misy solotena koa reo avy eo fa de tonga avy la Anjorobe tsy manavakavaka avao fa de firaisan-kinam-pirenena avitra ho amin'ny firenena ity voniny zay Anjorobe fa ino moa resaka Anjorobe iny de idirako kely ngamany eo amin'ny congrès zany fa vonina daholo ny rehetrarehetra ny fotoana koa moa fa manapetra fa de eo koa miresaka raha-pirenena ankapobeny de somary matsiaro kely ny zay moa tsy de zatrany zany tompoko lahy zany fa ohatra hoe natsoan'Andriamanitra mahatsiaro any Zokobe i maître Olala sy i Zokobe anankiray le niadiny Élysée Parza raha teto angamandreo tena mahay ny tanàna ny radio rehetra am'le hoe nationalité malagasy sy hoe vazaha no mitantanatsika amiko angamba ninona fanazavana na inona rehetra de hoe tsy ara-dalàna ny zavatra iny enao filoham-pirenena fa tsy hoe député enao na sénateur tsy mety iny inona fanazavana fa de ampahendrena raha mitazona ny honnêteté ozy ny vazaha zena hoe ny famendrena ara politika sy ny mahamalagasy de hoe misy teny ny heboka baboana mody rariny mihaiko ny fahadisoana dia mametra-pialana fa soa ihany aloha fa endry ny malagasy ninona resaka ninona fahazavana ninona manam-pahaizana lalàna izay Anjorobe de mba nanana havana koa tsara raisam-pirenena izay efa naharitra indrindra teto ary ny rahalahy olona koa de tompona ndraikitra ambony tamin'ny tafika tsy ho tononon-keto ny anarany fa fantatry ny rehetra zany oka angaman'izay tsy hanao sangy mihoatra ny lotsony raha-pirenena ny atao fa tsy resaka hoe andehanao publicité amin'ny tanàna na orinasa madinidinika izay de mirary soa misy tsika malagasy samy ririreto alao andeha ny fifidianana madio de alao ifampiresana alohan'ny fifidianana de tsisy andositra any an-dafitsony mbo mahafinaritra hoe miverina eto Antananarivo indray misy publicité maresaka be araka ny tanàna zay aloha ny tena mbo nahafantarako an'inga président io de mba handroso ny orinasa rehetra aminay zany 20 taona ny team matoa zay nanapa-kevitra anao team de noho ny raha-pirenena ny lasa tsy fanadino izy ny président Ratsirak'izay anisan'ny tena nampalaelo mahatompona andraikitra anay satria ankoatra manao politika de mba olona andrandray ny firenena vadina sondran-tany anisan'ny tena nampalaelo anay zany hoe maty ny Sirama maty ny Solima maty koa ny Sotema fa aminay mahatompona andraikitra anay zany de hoe i Madagasikara tokony hifaninana amin'ny Maurice mba ho lasa lavitra ty Afrika zay ny tena mahatonga any mijoro eto amin'ny resaka fanaovana politika misy irany Samuel zay moa tamin'ny 26 teo de tsy nakany Anjorobe fa zay ny fanapahan-kevitra tsy manatrika ny 26 misy ira hoe ninina zavatra nitranga de zakany antoko team na lacrymogène na inona zakanay daholo ihany fa hoe fitiavana sisa ny mampitsiriritra zany hoe ny fampandrosoana ny firenena mba ho rehan'ny Madagasikara rehetrarehetra mba androsa ny Anjorobe mba hoe lolarana ty Afrika tsany mba ho resitsika i Maurice fa tena mamenatra hoe amin'ny mpiara-mianatra sy tam'izay de hoe
resin'ny Comore, Madagasikara, resin'ny Maurice, za tsy resaka La Réunion sy Seychelles satria reo zana-bazaha koa reo fa dia mirary atsika rehetra zao any Tsimbazaza de mandeha ny adihevitra amin'ny rehetrarehetra fa apetraka amin'ny fahendren'ny solombavam-bahoaka efa misy solombavam-bahoaka maro aho tonga saina amin'ny fanarenam-pirenena de oka koa re namany mba ny feon'ny fieritreretana amasolombavam-bahoaka azy no ojoroana fa io fitondrana io de mandalo io ary ankinina amin'Andriamanitra fa ho avy izahay ho avy izay antoko tima hitondra ny fitondrana fa mbola tsy fotoana propagande moa zao fa de ampanjaka ny fihavanana malagasy kanefa zay rehetra nanolokodimpanjakana volam-panjakana ho dia miandranareo ny asany manaitra ny syndicat rehetra koa amin'ny resaka le zavatra mifamaofao ao amin'ny CNAPS dia avy reno aingana koa ny volan'ny CNAPS zay ndraminy Antananarivo renivohitra mba ho lamina ny tanàna sy ny firenena de miantso ny tafoka mba iheno ny fieritreretana koa satria dia mandalo ny fitondrana fa ny vahoaka sy ny tafoka de mijoro eto foana de averina fahiranga mandresaka tonga de famaranana misy nalo an'le fanetanana aloha zany mena ray minitra ianao am'izay le congrès national dia manetana atsika rehetra zany na njoro be indrindra koa moa ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra zay manana tombo manokana am'izay mba ho avy maro tsika eo ny any amin'ny faritany de efa irariana so tonga somatsara satria araky ny fandaminana tompon'andraikitra zany de eo amin'ny 20 000 ao ny fanasana natao tsy sanatria hoe misolo vaikany akalany eto satria io samy manany adidy amandraikitra mety efa sahirana be any ery Cordo Jean Claude ny Eserina ray aman-dreny be Jean Pierre ambassadeur Rakota Rovony eo koa ny député isan-karazany efa samy sahirana any zareo mety iseho efa mety iseho vaovao na zao fa za moa zany de manetana atsika rehetrarehetra ifanentana daoly ny atoko tima rehetra ny vahoaka Antananarivo ny vahoaka malagasy rehetra satria ny faharoapolo taonany tim io de anisan'ny miraikitra amin'ny tantara-pirenena hoe nyzany tantaran'ny tim zany de tsy misaraka amin'ny raharam-pirenena malagasy de samy tahin'Andriamanitra daholy eny ary isaorantsika inaly zay niaraka tamintsika teo na marina ny fandarina zany etolona zany de miteny efa maro be re tonga zany any amin'ny QG am'izao tsika miteny zao QG Belera zay ho atsika avy any amin'ny faritra zany ka maka ny badja efa naseho any Angelico teo zany ny badja samy miloko li izy misy loko samy hafa de misy zay efa nomanina ho atsika zany de efa ao zao ny avany Antsiranana ny avany Sambava efa tonga eo ny avany Fianaratsoa ny avany Vatomandry ihany koa efa nety maro be no milahatra io zany zay manao fandaminana marka ndreo badja de ho atsika zany avany amin'ny faritra de tonga raha mbola tsy misy badja zany tsika dia makanesy any amin'ny QG Belera maka an'izay badja zay satria tena tsy maintsy ananantsika ity badja ity mba ahafahantsika manao fandaminana hidirana eny an-toerana zany ho an'ny distrika manodidina moa zany sy ny faritra manodidina de efa misy ny fandaminana mialoha zany nefa napetratsika tsy hidirantsika ny amin'iny zany fa efa mandamimany bro-politika sy ireo solombavam-bahoaka zany sy ireo rex distim zay manao zay fandaminana zay zany fa ho any amin'ny faritra zay vao tonga zany ka lavitra be zany de mamonjy tsika zany iny amin'ny QG Belera zany de ho taterina eto indray rapitso ny fivoarany vaovao tsy afaka nyresaka raharaham-pirenena firy zany tsika fa eny Tsimbazaza eny koa de misy raharaha mangotraka satria misy miketriketrika fa nisorana mpikambana anivon'ny Birao Permanent na Birao Maritry ny anteny meram-pirenena eny Tsimbazaza eny moa zany de miketriketrika foana ny lohan'ny sasany misy anton-javatra maro zany fa de hitantsika eo indray fivoarany vaovao eny Tsimbazaza aomby sa tsy aomby tokony isy fasafasa andeha eny Tsimbazaza eny koa raha ny tokony izy efa tokony homaly fa asa andeha androany ariva ve zany inona mety zavatra hitranga eny hitantsika daholo ndrekory be da be ny azo atao momba ny nationalité aningay any Rajoelina zay fantatra fa vazaha izy frantsay izy tsy resaka binationaux tsony ny adevitra eto na hoe mizaka zopirenena roa fa zopirenena ray ny adevitra eto miatra ny article 42 very avy hatrany zopirenena mamalagasy azy tsisy adevitra ny akoatran'izay resaka ambony vavahady fampiarana amin'ny
article 42 sy ny 46 zany eo anatin'ny constitution ho an'ny 46 moa constitution 42 code de nationalité ny zavatra tokony diniana betsaka an'le courage teo eo anivon'ny fitsarana eo anivon'ny ACC eo anivon'ny assemblée nationale eo anivon'ny CENI ihany koa satria vohitsakitsaka ny code électoral ary ho an'ireo autorité morale rehetrarehetra sy ireo ray aman-dreny afaka mbola maka fisainana tsara io inona ny tokony atao am'izao fandikan-dalàna haute trahison famadia tanindrazana lehibe sy fanitsakitsana lalam-pandrenina izao indrindrandrindra de ny rampara ny tafika tena atsotsika mihitsy ny am'izay heverin'izy ireo fa tokony ho fandraisana andraikitra manoloana zao rehefa mikipy mo eo anatrehan'izay rekorina tokony ho lalana diavin'izay ny heriverim-pirenena rehetra sy ireo fikambanana sy ireo société civile samihafa saika andefa n'le oronam-peo sary zay tao anatin'ny fanadihadiana ho an'ny Gomez fa mpanao gazety ny RFI fa le fotoana moa efa foy zany isaorantsika namana mpiara-miasa atao amin'ny MBS nahafahantsika naka fotoana kely fa averintsika indray zany ho any amin'izy ireo zany ny fandaminana fandarina de isaorany onja sy faly ny vaovao mbola hivoatra foana io ho an'ny rapitso de tatitra an'izay etona mialatsiny député Mamirabenrina sy tafaradalina amintsika fa betaka ny adidy amanandraikitra zay mahavoatazona azy isaorany Nalson isaorany Angélico isaorany Mera Rafidy isaorana ihany koa Enjakasoa Abraham avy any Sabotsy Manjaka vahoaka dia ny mpanaraka rehetra isika zay ny fanentana tato amin'ny fandara makasitraka tompoko